teneny izy raha miny ianao hoe a dia tonga avy aminao arak'izay inonao anaran'i Jesosy. Amen. Ankotriny masonao dia anao sika mbola hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Angatao amin'Andriamanitra hoe mihaonany fifantoana mba tsy fotoana andalo fotsiny fotoana androany tsy tahaka ny hoe sabotsy indray dia tonga ny école fa tsy maintsy mandray zavatra satria ianao miteny hoe eo amin'ny toerana ozy ianao izay itsoanareo ny anarako dia eo no hitahiko anareo. Amen. Eto ambavaka ny fotoana dia manganja fifantoanan'Andriamanitra anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy hoe mbola misaotra sy mankasitraka anao zay ny fitiavana sy ny famindraponao a. Saotranao Jesosy tonga mbola meno fotoana indray zay ahafahanay tonga eto amin'ny fanatrehanao. Be dia be ny olona Jesosy mety manao filana maro samihafa ny velany fa ny tena maminay tena tianay dia ny eo am-potongotra mihaino ny teninao. Ianao miteny Jesosy favokisam-pifaliana ny amin'ny fanatrehanao. Miala eto Jesosy manao tena voky fifaliana ary tsy hoe voky fotsiny izay fa voatahiry ny fifalinay amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao Jesosy miteny fanarona teny vola amin'ny anarako dia ampovoany a matoky izay Jesosy fa présent eto ianao ary manatrika anay eto ianao androany. Ary raha manatrika ianao Jesosy eo tsy hijerijerenay fotsiny fa hikarakara sy tena tany momba anay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na masina mangataka anao zay mba hamangy ny fomba ampananay tsirairay avy a. Oka zay zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia tsy ambinina eto amin'ity fotoana ity anaran'i Jesosy fa ianao nanositra ny teny satria ianao nanositra ny teny ianao ihany afaka mireveleny zavatra miafina ambadiky ny teny ary mangataka koa zay fa na masina mba me fifantohana eto amin'ny fanatrehanao ka ninina mety fivarim-bariana rehetra dia ravana izany sy pitianay anaran'i Jesosy fa tsy miala eto zay raha tsy mahazo fahasoavana avy aminao ary tsy tahaky ny diranay eto ny voanay eto a ary averinay koa ny teny zay lazainao amin'ny bokinao hoe tahina ianao raha mivoaka tahina koa raha miditra raha mivoaka raha miditra teto zao dia tahina ary mihoatra lavitra n'izany koa ny fitahina zay mbola menao a rehefa ody zay natokantranonay a amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na masina treo zao fotoana zao a ampianary zay mangeta hitanao zay sakafo masim-pananay a fa ianao efa vonona ny hitasy karakara ny fomba any maranontolo a amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka raha eo dia rahina mandrakizay naranao a ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazao toerana tao. Tenenina akaikinao jereo ny masina akaikinao dia tenena izy hoe ianao dia olona tena miavaka hoe amen. Dia jereo izy hoe tsy fantatrao hoe fa lehibe ny ao anatinao kina mampikorapaka anao hoe amen. Alleluia. Zao tontolo zao tena manao kopia ho sika efa nampianatra an'izay lesona zay hoe zay zavatra hita amin'izao tontolo zao kopia avy amin'Andriamanitra. Hitanao misy an'ilay hira tamin'ny andro fidirantsirako hoe ino dado tondra mofo jereo tsara fa kopia nataon'izao tontolo zao iny fa avy amin'Andriamanitra fety ny tena base ny teny iny. Jereo tsara iza ny dadanao jereny akaikinao iza ny dadanao hoe dia valio izy dia inona ny mena anao iza ny mena voilà iza ny mena Andriamanitra ho anao amen. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ino ozy le mofonaina tonga avy any an-danitra anome fiainana ho an'izao rehetra ao amen. Ny tena manome mofo anao tompoko tsy eto tany fa Andriamanitra nanome an'izany lahy tokona Jesosy avy any Nazareta ny anarany a mba hanome anao fiainana be dehibe amen. Ndao tsika tehako an'Andriamanitra amen. Maro izany ianao ndraindray a le mofo kely etsy amin'ny boulangerie amin'ny Pantin etsy mba tetavinao hoe za ndraindray mba tahina le gâteau tena tsara mataon'le chef pâtissier reny nefa n'Andriamanitra zao nafony zany natokana manino nampidiny le mofonaina avy any an-danitra ho anao amen. Enzana inge zany tiaka tsika mba conscience zay zavatra hoe nafony Andriamanitra Jesosy a mba hanome fiainana antsika amen. Nampidinina avy any an-danitra misy Jesosy hoe ndana Jesosy eo karakarao ireo olona eo a fa tiako ireo olona eo. Dia manomboka izao ianao rehefa mira nilira iny a aza dada hafa ntsony fa dada Andriamanitra atao dia ino ao dada mitondra mofo a Andriamanitra may mofo anao a Jesosy le izy amen. Ny mofo izay hitanao eto a tsy mora lemina satria vidin'ny tany fa ny mofo izay men'Andriamanitra anao Jesosy mitondra fiainana be dehibe raha mitondra fiainana mandrakizay amen. Inona moa le fiainana be dehibe? Vie en abondance, fahasalamana, fisandratana, fahombiazana, miasa mandrarà, tokantrano milamina, fiainana mahomby amin'ny zavatra rehetra amen. Tenena akaikinao izany vie en abondance hoe dia tsy vita amin'izay ihany nomeny Jesosy fa inona koa nomeny fiainana mandrakizay. Zay mba tonga an' Jesosy amin'ny Jesosy tena plénitude totale mihitsy nomeny anao en fait
tsy vitan'ilay zavatra hoe problemanao zay lalovanao io fotsiny fa ny fiainana mandrakizay mihitsy no menanao. Amen. Ndao tsika mba atsiarana izany sy reconnaissant foana n'Andriamanitra hoe tena misaotra ray no nanomezanao an' Jesosy fa tena sambatra tokoa izay no menao azy. Amen. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe Jesosy le mofonaina dia izay mihinana mofo kosa tsy mba ho faty mandrakizay. Amen. Jereo zany vérité ny ten'Andriamanitra zany hoe ianao zany le raha mihinana an' Jesosy nefa Jesosy le teny tonga nofo zany tsy ho faty mandrakizay zany nge tsy ho raraka mihitsy ianao ninina zavatra mitranga. Zay ny tenin'Andriamanitra tia nyteneny zay tsy ho raraka mihitsy ianao ninina zavatra mitranga satria le mofo avy any an-danitra zay tsy ho maty mandrakizay nomen'Andriamanitra anao dia Jesosy le izy. Amen. Dia tsika efa nampianatra an'iny hoe tenin'Andriamanitra ho sika tsy manino tsy zavatra vakina fa zavatra hohanina. Zay mampatonga an' Jesosy hoe mofo, je suis le pain de vie hohanina. Rehefa mihinana an' Jesosy ianao dia mihinana ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa mihinana ny tenin'Andriamanitra ianao dia manino? Rehefa feno teny ianao ino ilay tsy mety raraka mihitsy. Amen. Satria Jesosy ny efa naresy izao tontolo izao. Alleluia. Amen. Tenenina akaikinao mba conscient tsara ianao n'izany famarinana izany hoe dia tenena izy fataro hoe ny identité anao. Tadio tsara fa tsika tamin'andray an' Jesosy ity efa very foana tsy aza mampita mihitsy ny fiainanao ohatra ny olona tsy mivavaka izany. Fevinao avy any an-danitra, royaume des cieux fevinao. Ozy Jesosy hoe nareo izy tsy avy amin'izao tontolo izao. Mandalo tsika eto miaina tsika fa ny fevintsika tsy eto amin'izao tontolo izao. Amen. Dikan'izany ny principe de vie zay iainantsika tsy ny principe de vie an-tany. Asika tsara zay ka tsika aza mampita mihitsy ny fiainan'ny olona hoe ny fiainan'ny olona zao tsy mandeha, fiainan'ny olona zao misy problème dia iny koa tsika vao tsy manana an'ilay fatakamy dia ohatran'iny koa zany ny fiainako. Tenenina akaiky ianao hoe safatra hoe ianao fa ambassadeur an-lanitra hoe ho famatsinanao avy any ambony mihitsy. Amen. Jery tsara fa ny ambassadeur an-tany ambassadeur an-tany zany tsisy ambassadeur mahanitra zany atao an-tany tsy misy na firenena mahanitra jery tsara fa ny ambassadeur an-tany rehetra any amin'ny tena zay ambassadeur dia manino olona tahiny mahazo indemnité, mahazo tômôbila, mahazo trano. Zany tenena zany ary nivokatry ny tany hoe nefa ianao ambassadeur an-lanitra no famatsiana avy aminao zany famatsiana avy any an-danitra. Dia inona nefa nany an-danitra? Inona? Tianao fantany any an-danitra? Mipavy ihany sy ny ten'Andriamanitra mpandeha pavy volamenany ihany. Zany ny royaume mamatsy anao. Amen. Hitanao mavoan'ny olona indray rehefa tsy manana fatakana sy fahalalana izy dia lasa ho an'ny kristianina ity dia lasa miainatra n'izao tontolo izao any ny fiainany. Raha fantatra hoe ny Andriamanitra mpamorona ny momba anao sy mamatsy anao, zay fotsiny natao mininy natao anatin'ny sainao sy iainanao isan'andro tsy ho raraka izany mihitsy ianao dia misy ary ny olana. Amen. Tenenina akaikinao hoe ny olona hoe misy fa zao tsarovo hoe Jesosy zay velona ao anatinao efa naresy izao tontolo izao. Amen. Dia teneny ihany izy lehibe ny ao anatinao hoe mihoatra lavitra zay misy eto amin'izao tontolo izao. Amen. Dia hono isika teo fanamahery ny atinao fa tsy fanahosy. Andrana verina antsika daholo ny verset inona fanamahery zany hoe olona raraka tsy raraka zany olona mahery zany. Dia jerena akaiky fa maninona mbola tanotronotrika indraindray hoe fa maninona mbola miasa saina hoe zay ny tamin'ny herinandro. Ozy ny tamin'ny herinandro ny teny tamin'ny herinandro manina ianao mbola be souci. Tsy fantatrao hoe fanirainao miahy anao. Amen. Ozy Jesosy hoe makanesy ianareo zay manino mavesatra entana fa manino zana amin'ireo fitsaharana. Problème tompoko dia ity problème dia ity tsy mety makany amin'ny Jesosy misy ianao fa manino ozy ianao mahatsy an'i Jesosy hoe anao le entako Jesosy ho entiko ihany ohatra manao an'i Jesosy ianao hoe sao dia mazevatra be aminao ozy ianao an'i Jesosy sao dia mazevatra be ianao hatraminao Jesosy fa anao mba ho entiko ihany le izy dia anao ho zakaiko eny. Zay problème amin'le izy zay mampatonga anao ndraindray tsy tafavoaka mihitsy satria tu t'abandonnes pas assez à Dieu pour lui remettre toutes choses. Amen. Tenenina akaiky no meo an'i Jesosy le izy hoe rehefa miteny izy hoe makanesy dia inona ny takiny anao makanesa zany tsotra le izy fa ny problème tsika tsy mety manaiky tsy maintsy makany amin'izao dia manino ina amin'izay tsika le miady saina amin'izay saina miasa. Dia zao nefa ny problème raha vao ny sainao miasa aza manantena mihitsy ahitan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao satria tsy anikely tsy ampatanjahana fa mihery ny fanahy ozy nitoko zay tompony maro. Amen. Problème anao miasa saina foana miady saina zany izy daholo. Dia ny olona rehefa ohatray dia ozy ny olona hoe rehefa anontaniana vaovao dia inona vaovao dia ozy hoe zao mafiady zao
zao fomba fiten'ny olona zao mafiady pasteur tahina zao fanoberana ianao an'ity ny olona mafiady dia olona miady mafy eo amin'ny fiainana miady mafy zay ny olona mafiady dia miady mafy eo amin'ny fiainana miady mafy an'iny miady mafy izy amin'ny sainany miady saina zay le izy miady saina hoe inona indray zao no hanina aiza indray ny asa aiza indray ny vady to tsy mandeha mihitsy ny zavatra teneny dia maninona zay foana ny ao anatin'ny fisainana dia lasa mafiady izy rehefa hitanao izy dia rehefa tenenao inona vaovao zao mafiady zao hoe satria miady saina loatra izy amin'ny fiainana dia izy tenitsika tamin'ny anampo zay ny teny ankarao misy lesona misy mifampitohy foana ny lesona ozy ny teny tamin'ny herinandro hoe aza miady saina fa miadi miady tsara ny finoana amen mahavoatsika indraindray manao mauvais combat tsika manao izy zay diso adytsika any amin'le problème ny fifantohana any amin'le zavatra hita maso fa manina raha finoanao ny adinao miady ny finoana zany miady ny finoana zany ianao hoe tsy manaiky mihitsy ianao tsy manaiky mihitsy ianao zavatra zay hitanao amin'izao tontolo zao fa marinana mameno tenin'Andriamanitra ho lara-pahamerana sy vérité absolue eo amin'ny fiainanao amen zay ke le miady tsara ny finoana dia zay tompo mampatonga antsika mila tenin'Andriamanitra satria raha tsisy tenin'Andriamanitra tsisy finoana amen dia nina kekinao zay indray le teny hoe mampatonga ny olona miady saina zany sy miady mafy tsy misy tsy ampy tenin'Andriamanitra izy satria tokony zavatra hafa ny tokony adiny saina tony hoe tokony tenin'Andriamanitra ny adiny saina zany hoe tokony ampidiriny ao anatin'ny fisainana dia lasa zavatra hafa indray mito anatin'ny saina problème ny zavatra hita maso amen dia ozy le SMS na efa mpanompon'Andriamanitra androany hoe katsa ozy ny zavatra avy any ambony tany inona ianao zavatra ambassadeur ianao lanitra ny mamatsy ianao any an-lanitra tsisy ozy ny mpanompon'Andriamanitra tsisy estropiany tsisy olona marary any tsisy zavatra ratsy zany fa prospère dao ny zavatra any ambony any dia ozy jesosy hoe ety atantaky ny len-danitra zany hoe sitrapon'Andriamanitra ao fiainanao zany ny fiainany lanitra mihitsy miainanao eto tany amin'ny anaramiain'i Jesosy fa rehefa tsy ampy fatakana ianao dia lasa miaina ohatran'ny olo zao tontolo zao any ohatran'ny fiainan'ny olona eto tany ety atantaky ny len-danitra sitrapony gody mihitsy ny fiainana de victoire ny an-danitra iainanao eto amin'ity tany ity mandehana anao amin'izay fisaina tsy fatakarana zany fa rehefa nananao zay ninina zavatra miseho eto tany tahaka an'i Jesosy tsy ho raharaka izany mihitsy ianao amen tenenina akekinao hoe fanahy maheriny ao anatinao aza mitolokoloko tsony hoe manomboka izao amen any zany ozy Jesosy hoe nareo fahazavana zao tontolo zao dia ozy Jesosy zay fahazavana zay tsy ampirinina any ambany fandrina fa mamiratra zany mamiratra zany mbola midomine zany tompoko sika zao andeha hanao an'le fanao an'le asana évangélisation izy se révélé amin'izay ny zanak'Andriamanitra amin'ny fotoana io amen hita eo amin'izay hoe izy zany tena kristiana hita amin'izay le fruit voaka eto amintsika satria miaritsika miandra teo am-pon'ny tompo amen amen ka raha izy mila aseho izy mila fantatrao zay identité zay ary mila iainanao zay fahamarinana zay raha tsy zay ianao tsy tafavoaka mihitsy amen dia ny problème tena ny problème ato ny problème hoe ato dia miverina tamin'ny intercession teo ozy ny mpanompon'Andriamanitra hoe mila manavao fisainana tenenina akekina mila manavao fisainana hoe isan'andro dia fanavazana fisainana tompoka tsisy afa-tsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tenenina akekina zay indray le teny hoe ary tao verimberina foana le izy hoe dia tena izy hoe oui tena verimberina foana satria zay ny ilayntsika amen tena ilayntsika le izy dia jereo tsany hoe rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra tsika dia lasa fisainana zao tontolo zao mirégi amin'ny pensée antsika sy ny fomba famindrantsika sy ny fomba raisonnement antsika dia rehefa principe ny taniny no entinao amin'ny fiainana dia vokatry ny tany no hitana eo vokatry ny tany ke inona zavatra aretina sahombiazana tsisy fifaliana tsisy fiadanana farahana lava fa vokatry ny inona fa vokatry ny teny fiainana be dehibe miaraka amin'i Jesosy amen dia zay mba tonga atsika miinsista foana hoe vokiso teny ny fiainanao vokisy teny ao anatinao fa ny olona feny teny tsy mba raraka mandrakizay zany amen amen ary nisy koa tsy teny zay efa verimberitsika tsy teny amenona kahier fotsiny aloha fa ozy izy josa hoe saintsainan-dra manalina ny teny ianao zany natoka manana cahier de 200 page ka raha fenonao iny nefa tsy jerenao akory fa tsisy vokatra indray le izy fa manino ohatrantsika tany am-pianarana ihany rehefa mianatra ny riva rehefa avy mianatra dia manao révision ny lesona dia averintsika le noty saintsika le izy dia miaraka ny fanampiany fanamasina mampatsialy izy kelikely dia mampitoetra an'le teny ao anatsika amen tenena akekina ny notinao hoe tsy ameno cahier fotsiny teneno izy fa mila verimbereny io any an-trano hoe tahaka ny lesona tany am-pianarana ihany hoe amen
ianao ve tamiatra tany am-pianarana nakanoty fotsiny dia tsy namaky mihitsy tany an-trano tsy possible mihitsy zany zava-trano non dia iny ianao am-baka vao hoe tsy namaky mihitsy afa nandrainao fotsiny dia hoe tonga dia afaka baka tsy maintsy ianao nanao révision toboko ohatra an'izay mihitsy ny principe miaraka amin'Andriamanitra mitsarinao mandray teny ao fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa ianao fisaintsaina an'ilay izy any an-trano dia mampatsiahanao fanamasina an'ilay izy dia mampitoetra mirapele anao an'ilay izy satria fanamasina manino izy mampatsiaha ny zavatra rehetra izay nampianaran'i Jesosy dia mampitoetra anao anatin'ilay izy amen dia izay mba tonga Jesosy nanangana an'ity hoe sekoly satria ohatran'ny sekoly any am-pianarana mihitsy avy ilay izy tena mitovy mihitsy misy ny fampianarana misy ny exercice dia misy ny devoir la maison androany zao fampianarana prospérité ny exercice prospérité vokatra miala eto zany tsy maintsy prospérité koa amen tenenina akaiky anao ny entomodinao androany dia prospérité amen satria zay ten'Andriamanitra hoe tahina ianao raha miditra dia tahina koa ianao raha mivoaka amin'ny anarany Jesosy amen olona tena tahina be mihitsy ianao amen be dia be ny olona miteny tsy izany sekoly prospérité zany tsy izany fa resa-bola fotsiny dia zao no tenako amin'ireny olona ireny rehefa tsy mila ianao dia tsy avy vokatra anatin'izany mihitsy zay satria tonga avy aminao araka izay fonao nefa an'ireny olona ireny mba maniry azy ny teo ambininy mandaingy zany olona miteny hoe za tsy te mitahina sy tay ambiny zany laingy zany mandaingy zany tay ambininy izy fa tsy fantan'ilay principe zay le ringana tsy mifanarany dia lasa miteniteny foana izy dia lasa miteny hoe tsy misy zany tsy izy zany dia rehefa tsy mino izy tsy misy aminy dia andrasy eo pôly andrasy eo pôly ny fitahina fa tsy tonga eo amin'ny fiainany mihitsy zany zavatra zany amen fa manina raha mba jerena aloha zany manina raha mba jerena aloha dia ho hitanao le izy hoe resa-bola foana ve teo ana-karena ve zany ve mitorianao fa inona prospérité zao isika tsy resaka vola fa ny fiainanao mandeha amin'ny lafiny rehetra ny tena prospérité manao projet anao tonga dia mandeha misy zavatra kasihan'ny tananao tonga dia mahomby fiaina tokantranonao milamina salama ianao ny asa fanomponao glory zany ny prospérité fa tahoinao vola be fotsiny nefa ianao zao tsy salama ianao zao mety marary vola be nefa tsy afaka ino mety misy zavatra aretina tsy voasitra ny dokotera atao tany cancer ohatra mety manana miliara ianao mety tetezina daholo sy zay rehetra atao tany fa tsitrana mihitsy ianao fa laklen'izy izy ao amin'i Jesosy nefa ny Jesosy tonga dia mameanao gratuitement zay ny tena prospérité tahina ny fanahinao tahina ny nofinao tahina ny mombanao ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy misy ndia olona manan-karena be fa ny tena fiaina tokantrano tena déplorable be dia zany hoe olona tahina tena olona tsy tahina zany vola fotsiny artificitif vela fotsiny ny fananana aiva ao anaty ao tena zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ary tsy mandeha amin'ny laoniny io raha tsy Jesosy midjantrehatra tenena eky ny tena sambatra ianao io manana an Jesosy amen amen ary aza manay koa tsika fitahan'ny olona amin'ny teny ny olona mivavaka dia olona mahantra zay manko ny fitenin'ny occidentaux koa hoe rehefa izy zany zay ny fomba fijeren'ny occidentaux manko dia zao hoe misy zavatra tsy ampy ao amin'ny fiainana dia any amin'ny religion izy manino misera-batana zay le principe nefa ny tena diso be mihitsy zany fa reo olona reo tompoko reny olona reny ny tena mahantra indrindra fa ianao manana an Jesosy ny tena manan-karena indrindra satria ozy Jesosy hoe la vie d'un homme moa izy ne dépend pas de ses biens zay ny définition ny prospérité amin'ny Jesosy ny prospérité anao tsy miakina amin'ny arena zay anananao dia raha mamaky tsara tsika le tantara Luka 12 Luka 12 nanao fanoharan'i Jesosy Luka chapitre 12 tsy vakiky le izy fa noteo fotsiny vao nytena iny Jesosy hoe la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens dia tonga dia nanao fanahoarana izy an'le mpanan-karena zay nanana le terre rapporté be dia le ozy hitsahatra amin'izay angomoka anaty grenier daholo ny fananako dia ozy amin'izay fanako hoe repose-toi mon âme tu as tout ce que tu veux durant tout le reste de ta vie dia ozy izy Jesosy hoe ry adala sy votatsaina ozy izy androany dia androany any dia alaiko ny fanahinao dia inona daholo ny fotoana rehetra zay nanangoranao andreo aren'ireo tsisy dikany rehefa tonga amin'ny farany fa ho very mandrakizay ianao tandrenitsika tena voafitaka amin'ny définition prospérité alaon'i Jesosy mahitanao mahantra eto dia miditra ny lanitra zay manan-karena be eto dia very mandrakizay ny fanahinao fa zao kosa nefa zany akory tsy midika hoe tsy mahantra zany zay koa voahitra ny lanitra diso be zany tena hoe diso zany hoe fa ny tian'Andriamanitra sady tahina anao eto tany no miditra ny lanitra koa ianao miala eto amin'ny anaran'i Jesosy tanterako aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy amen zay zao ny defaut-n'ny Lazarosy le mpanan-karena Lazarosy fa tsy ampy fatakarana tsy hoe izy mahantra no nafa niditra any an-danitra fa nisy principe tsy fatany tao anaty fotoposaina nampahatonga anazy mahantra fa ny tena sitrapon'Andriamanitra hoe tahina koa izy teto amin'ity tany ity dia aveo koa izy mandova lanitra
manino teny tratrany Abraham. Halleloia. Amen. Tenenaka ianao tianao Andriamanitra hoe fataro hoe fa tena sitrapon'Andriamanitra no hitahinanao. Amen. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy nampahantrana ampanakarenanao. Amen. Na dia izay verset ray fotsiny tsy mila be dia be, izay fotsiny inonao sy iainanao ve dia ianao mbola miteny foana hoe tsy mandeha mihitsy ny fiainako, tsy zavatra mety mihitsy ataoko. Andriamanitra ve mba mahita ny kahaka ity? Tenenaka ianao aza miteny foana tsony hoe zay le mahatonga le hoe ringana ny olona no tsy isiny fahalalana. Dia izay tompo mahatonga antsika foana miinsista mianatra fahalalana. Amen. Mba tsy hahafahantsika miteniteny foana tsony mba tsy hahafahantsika mananao foana tsony, fa mba hahafahantsika mandeha araka ny prinsipa an'Andriamanitra. Amen. Tenenina akaikinao hoe voaketanao androany tena voky fahalalana hoe amen. Fahalalana ampiova amin'ny fiainanao amin'ny ara-men'i Jesosy. Amen. Eto amin'ny toerana ozy ny ten'Andriamanitra hoe eto amin'ny toerana izay antsokanareo izy eo no tahiko anareo. Amen. Ianao ve mba mino fa Andriamanitra hitahanao androany? Teneny jereo izy mino ve ianao fa Andriamanitra hitahanao hoe ho an'izay mino dia atsangano ny tanany tahanao Andriamanitra amin'ny ara-men'i Jesosy. Tsy olombelona toko mitany an'izany hoe eo amin'ny toerana rehetra izay antsokony anarana eo no tahiko anareo. Raha miteny izy dia mino fanao an'izany izy amin'ny ara-men'i Jesosy. Mahavoantsika ao indraindray vary mba tsy mifantotsika na zatra loatsika indraindray maheno tenin'Andriamanitra fa efa henontsika loatra izy dia indraindray lasa tsy manino, lasa maivantsika le porteran'le tenin'Andriamanitra indraindray. Dia izay mba tonga mivokatra tsy mitsanga le izy. Dia izay foana ny teneniko anareo hoe mifanoto foana ianao amin'ny tenin'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa misy teny latsaka eny indraindray dia ho an'izay mandrombaka, ho an'izay miandrandra, ho an'izay mangetaheta, ho an'izay mitady ihany no mahita an'le vokatra. Amen. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny Jesosy nandeha tao Jeriko tsy niraha rehetra Jesosy tranony, fa nisy ozy misy verset biblika amin'ny teny izay, misy dikany matoa teny izay fa nitady toe-po Jesosy mangetaheta sy mitady azy sy maninona, tena manana soif azy reny ny tonga dia maninona, reny ny tonga dia kasihany. Tsy hoe Jesosy tsy te hanasitrana ny hafa, tsy izay le izy, fa misy attitude, misy principe ozy izay mitady mahita, izay mandondonana hoainy. Kianao zany mba miandry tatany eo fotsiny dia miandry tatany eo koa ny fitahiny. Zay no tonga antsika manteneniko foana hoe manana ianao attitude na lion rehefa mifanatren'Andriamanitra. Izay mafanjaka an'Andriamanitra ozy ho an'izay mandrombaka amin'ny kely. Zany mandrombaka amin'ny kely zany tsy le bras croisé fotsiny dia eo ary Andriamanitra. Fa tsy veo foana hoe rombahaka izany teny izany, tsy manaiky raha tsy tanteraka tao amin'ny fiainako izany teny izany, satria teny avy aminao zany amin'ny Jesosy. Amen. Zay le attitude na lion takiny eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Amen. Nomboka amin'ny ara-men'i Jesosy fa nananao izany toe-po izany androany. Ary ninona teny rehetra izay voalahinao manomboka izao dia tsisy ho latsaka amin'ny fiainanao ary tonga vokatra amin'ny fiainanao amin'ny anara-men'i Jesosy. Amen. Jeroko vavolombelona kely fa majerondao taty mirindra vavolombelona moa ty tamin'ny herinandrontsika izay ny teneko hoe mila mifantoka foana tsika rehefa mifanatren'Andriamanitra. Lesona parole prophétique tamin'ny esprit vie tamin'ny mercredi tamin'ny heriny. Hitantsika tsara iny ho an'izay mbola taheno afaka manontany datorizana miaino amin'ny radio fa resaka parole prophétique izay ny lesona. Dia izay zany izy hoe fanatrehan'Andriamanitra izay le mila mifantoka foana. Dia nepitsiny iny Joshua vao maraina ny teny tao an-trano hoe tonton ozy izy aujourd'hui tu auras ta maison. Za kosa tonga dia tsy nisaratsara fa tonga dia amen nao sady mifandraika tsara izy tamin'ilay lesony parole prophétique la veille. Ozy izy Joshua io Joshua hoe tonton aujourd'hui tu auras ta maison. Ino ozy nareo nitrangana andeha miasa 9h tsara ny téléphone les agences immobilières, monsieur Harrison, vous avez eu la maison aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nataoko amen izy za tsy miteny hoe Joshua io na olona kely io fa fantatra hoe misy tenin'Andriamanitra zany sy bénédiction avy amin'Andriamanitra dia nrombahaka tamin'ny kely izy ninoko fermement izy dia nitranga taminà le vokatra amin'ny anara-men'i Jesosy. Ianao raha vao manana ny attitude Joshua ve mbola zaza kely inona koa ny fantany io? Raha vao manao an'izao ianao dia tsy ahita vokatra mihitsy. Andriamanitra tompoka afaka mampiasa ny olona rehetra izay ny teneniko anareo foana hoe rehefa misy mitolo parole de Dieu na tsy pasteur na pasteur fa na tsika samitsika rehefa manome bénédiction ianao mirahalahinao sy nabavinao raisy le izy hoe raisiko tanteraka tamin'ny fiainako izany anara-men'i Jesosy. Amen. Venona amin'ny resaka Joshua teo dia izay koa mahatonga Jesosy miteny hoe ne méprisez pas les tout petits enfants. Alléluia. Ne méprisez pas ny teny avoaka ny zaza. Ozy Jesosy hoe avelao ny zaza anantinahy. Misy dikany matoa Jesosy miteny an'izany zavatra izany satria misy toe-pony zaza
amen, takiny Jesosy ananantsika. Zay le izy zay. Ka zao zany rombaly foana ny tena rehetra zay azonao eo fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Rehefa mihinanao rehefa active anao fonao tsy maintsy mahazo anao satria Andriamanitra marina ny teniny. Amen. Tonoiko fatateraka aminao zay toe-po zay amin'ny anaran'i Jesosy. Aza pasifa zany eo fanatrehan'Andriamanitra, mifatoho tsara anao, active, tokony mampietana tanana mihitsy zany. Tokony tsy misy tenir en place mihitsy anao. Jesosy tena tsara zany teny zany. Jesosy tena nazy zany. Jesosy tsy manaiky zany teny zany raha tsy tateraka tao amin'ny fiainako. Rehefa manao an'izay anao tsy maintsy tateraka izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay teneko anao misy fanohy foana ny lesiny ka mila mifantoka tsika fa misy inona zay misy afatra fataon'ny fanamasina foana fa mahavoantsika varimbariana tsy mifantoka dia lasa taran'ilay fahasoavantsika. Amen. Tamin'ny anandro raha nisy nadady dia inona ny lesiny? Ay, sosika tamin'ny anandro fa tamin'ny labi teo resaka fidélité. Ozy ny mpanompon'Andriamanitra résumé tsara fotsiny fa ho an'izay taheno da autorisana revoyer vos notes. Amen. Tenenina quelqu'un il faut revoir tes notes ouais. C'est le principe de prospérité. Tianareo fantatra nampitombo anahy mamerina mamaky noty. Za reky foana zay zavatra zay. Fantatra le izy dia averiko dia saintsainky le izy dia iainako dia ampiariko dia mitonga le vokatra. Zay nge mahatonga ny Josué amin'ny teny hoe saintsain'Andriamanitra manalina ny teny averimberenao. Au lieu de misaintsaina zavatra problème sy zavatra situation zao tontolo zao, raisy le teny. Incluant anatin'ny fisainanao mihitsy le izy hoe ty teny ty na mitokana ao anaty na tokana hitranga eto amin'ny fiainako raisiko ty dia hitranga eto amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Zay le izy. Zay le principe. Saintsain'Andriamanitra ny teny dia ampahomby anao. Mariny principe de prospérité zany dia fisaintsainanao Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra fa tsy fisaintsain'Andriamanitra ny problème. Amen. Fa mahavoanao le problème foana. Vao 5 du mois anao dia efa mijery sady way lany sady ty mbola be dia be ny dépense ny facture ny impôt ny akolasin-draza zao ny akolasin-draza hoe zao vao paye aty moa tsy mipaye ny akolasin-draza dia raina ny tompo efa grâce avy amin'Andriamanitra daholo zany amin'ny biblique fa mahavoanao fa dia 5 dia eo raha vao miasa saina be way mbola misy 25 jours dans le mois aiza daholo mbola andoavana an'izany dépense rehetra zany iny ianao vao mainka tena tsy miasa Andriamanitra ozy Andriamanitra na dia tahitahanao izy tsy afaka izy satria ianao mbola anatin'ny sainao mbola bloqué satria Andriamanitra en fait mahay zavatra rehetra izy illimité izy fa bloqué izy amin'ny fisainanao. Zay le izy. Na dia tahitara izy rehefa zay fotom-pisainanao hoe mbola hiady amin'ny tenanao ianao dia tsy afaka hiasa mihitsy izy na dia tiany ianao. Zay mampatonga anazy hoe avozy amin'ny fisainana. Aza mijery ny zavatra zay hita maso tenenina ekena aza mijery zavatra hita maso hoe za zao raha mijery zavatra hita maso dia zao le situation tamin'ny taditrano za dia rehefa miasa ny agence dia tsy maintsy CDI za moa tsy CDI fa CDD dia ozy ny agence hoe raha vao tsy CDI dia tsy mijery dossier anao koa anao na firy karamanao impile agence firy fa raha za azy foana zao ny fifantoko dia lasa kiva dia tsy ahazotrany eto mihitsy zany dia tsy afaka manavatra ny madame Rina kely fa voninahitra fa voninahitra n'Andriamanitra afaka farina tsara izy ary izy tena tonga ara-potoana mihitsy satria misy taratasy ilaina tenenina akekina hoe tsara Andriamanitra hoe sady tena voninahitra satria misy taratasy ilaina ara-potoana nafaranazy dia tena tonga amin'ilay période zay ilaina azy mihitsy tenenina akekina hoe Andriamanitra hoe tsy tara mihitsy izy rehefa miasa ianao miteny hoe aiza ihany aza fitahin'Andriamanitra any fa rehefa mijoro ianao rehefa mahatoky ianao tsy maintsy mamaly anao izy amin'ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha iny zany ianao mijery oviana ihany efa manakaiky zao mariage ny dépense satria mbola etsero iny vao mainka tsy niasa misy Andriamanitra fa rehefa relax ianao dia mideran'Andriamanitra fotsiny tonga dia tonga fitahina avy any an-danitra ny anaran'i Jesosy. Tenenina akaikinao relax fotsiny ianao hoe tenenina akaikinao peace ianao hoe calme fotsiny dia rehefa mavitany zay calme fotsiny hoe dia ozy ny mpanompon'Andriamanitra jereo tsara nge le izy fandray foana le lesiny. Amen. Raisiko tsara anaran'i Jesosy arombako tanteraka amin'ny fiainanay zany anao ndraiky Jésus. Amen. Alléluia. Dia ozy tena mila mifantoka foana tsika rehefa mifanatrehan'Andriamanitra. Anano foana zay zavatra hoe za avy any ambony ndraiky mpamatsy za ambassadeur olo-lanitra tsy situation kitako androany no voatery situation krapitso fa mahavoantsika tapaka be androany tenenina ke ianao za miteny an'izany tapaka zany tsony hoe fa ianao olona mpanapaka hoe amen.
Izay volompian'Andriamanitra teo Genesis toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo. Andriamanitra namiaina Adama sy Eva manina anjakao sy anapao daholo zao rehetra zao olona dominateur ianao tompoko fa tsy olona misy soumettre amin'ny zavatra rehetra zay misy fa olona midomine ao anatinao ny esprit de domination satria napetraka Andriamanitra ao anatinao zany anaran'i Jesosy. Amen. Ny hery fahefana ao anatinao ampiasao zany zavatra ny hainy zany mianala izy amin'ny vérité. Aza tsy zany tena hoe aza koponina fotsiny ao anatina information le izy fa ampiarina izy satria ny tenin'Andriamanitra fanahy sy fiainana. Amen. Dia venona foana amin'ny vavolombelona le trano be dia be misy efa nanao visite dia efa misy dimy mbola tsisy na négatif ara dia zao fotsiny misaotra anao azy fa misy voninahitra iseho ambadika io zany. Amen. Za zany tsy kivo zany mihitsy fa fantatro le Andriamanitra zay niantso fantatro hoe Andriamanitra mpamorona mahitsy zavatra rehetra izy. Fantatro izy hoe Andriamanitra fidèle izy amin'ny mpanompony. Zay fotsiny volenao an-trano na dia mbola tsy hitanao ihany ary mivokatra averiany dia midera misaora foana mankalaza asandraty foana ny anarany fa ny fomba sy takatra ny saina takon'izay lakamisy maraina izay tonga tapaka ny teniteny baban'i Joshua hoe tonton aujourd'hui tu auras ta maison tonga tokoa le izy tinofoka amin'aromena Jesosy fa nizaniza mitady trano tahaka nanomezany Jesosy trano anao nomeny Jesosy trano anareo ary mihoatra lavitra mihitsy izay fanirianareo ary menao satria Andriamanitra dadanao izy tianao izy amin'aromena Jesosy raisy zany trano zany amin'aromena Jesosy dia ho azonao zany au nom de Jésus Christ. Amen. Wow, tenenaka hoe tsara Andriamanitra hoe aza mifantoka rehetra tena aza mifantoka amin'ny zavatra misy efa ampianarina foana zany amin'ny sekoly rehetrarehetra mihitsy hoe aza mifantoka amin'izay zavatra hita maso. Efa nampianatra nytsika koa hoe misy ny vérité sy misy ny réalité. Ny réalité tapaka be ianao za tsy te hiteny an'izay intsony fa mitohy amin'izay mitohy tena tsy misy be mipaosy dia io na raha mifantoka amin'izay tena ahoany Andriamanitra nefa n'Andriamanitra miteny hoe za dadanao za miantoka anao zanaky ny asan-tanako ao ditika ihany zay le izy zay le principe inona ny inonao zavatra hitanao maso zavatra zay renvoyé ny circonstance sa zavatra teneniny rainao zay izy choix le izy tena hoe choix le izy hoe zay mahavoatsika tsy miankina amin'izay tenen'Andriamanitra hoe za dadanao nke miantoka anao ki inona mampikorapaka anao fa ny anao tena mbola tsisy le compte efa 5 du mois dia tady rouge sahady mbola ho izy ty facture mbola tokony payena zay foana dia manino dia Andriamanitra zay tena koa Andriamanitra dia manahelo anao izy tena tianao izy ndry dia ozy tena dia ozy Andriamanitra dana aloha miady rery eny dana aloha miady rery eny fa rehefa misokatra masim-panahinao dia ho avy ozy izy Andriamanitra dia zay mba tonga atsika miandra tompoka anatin'ny sekoly mampamahatra izy zao ny principe an'Andriamanitra averiko foana aza miady saina reto tena aza miady saina zany mihitsy ninina zavatra hitanao maso tena relaxa fotsiny tadio tsara fa zanaky ny asan-tany koa izy Andriamanitra ao ka ho didiky ihany tenenina akaikinao hoe adidiny Jéhovah amin'ny fiainanao hoe zany c'est ton père qui te manine qui s'occupe de toi zay c'est qui prend soin de toi fa manina rehefa miteny zany tsy dia ohatra mbola manana doute zay le problème le zay aza manana doute tsony ndray na dia tsy manana doute zao nke mety kely ao fiandohanao fa lehibe ny fahafiaranao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao zay foana aza situation zay hitanao androany no fa ohatra hoe ohatran'io foana koa zany rapitsa ohatran'io rakafitsy zay efa nio dans non raha androany tapaka be rapitsa manan-karena be zay fomba fisainana. Amen. Mianà anatin'izany grâce zany mianà anatin'izany vérité ny tenin'Andriamanitra zany proclamer eo foana isika verimberiky foana proclamer eo foana io tenin'Andriamanitra io fa tsy maintsy tonga io tôt ou tard efa voasoratra ozy amin'ny abakokana ozy le promesse endraso ozy izy endraso anatin'ny patience fa tsy maintsy ho avy le fotoana anteterahana le izy. Amen. Mbola tsy vavolombelona ihany nareo tamin'izany tady vady jamais mihitsy mbola namina doute mihitsy ho avy ty vady fa tsy vady fa isa maraina proclameko tsy maintsy ho avy le vady androany tsy maintsy ho avy na dia mbola tsy tonga le izy pendant 3 ans tonga le izy après. Amen. Satria Andriamanitra fidèle ny tompoko. Amen. Fa iny ara vao miteny taona mandroso ny olona zao ohatra ny efa amonazy ohatra ny mafanjanaka inona vao miasa saina ohatranao tena tonga dia bloquen'Andriamanitra zay le tsy tian'Andriamanitra mihitsy zavatra izy fa rehefa fidèle ianao rehefa fikitra ny promesse rehefa manana foi ferme tenena akaikina mila manana foi ferme ianao hoe dia misokatra amin'izay mifagagana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay mba tonga ny foi zany tena fermeté inona dika fermeté tsy miozongozo mihitsy fa rehefa zay na zay n'Andriamanitra dia marina izay tsy resaka hoe ni oui ni non ty fa rehefa oui Dieu dia oui hatramin'ny farany na dia mbola tsy hitanao ary mivokatra. Amen. Jereny hoe fidélité an'i Abrahama Sara sy Zacharie sy Elisabeth tena fidèle hatramin'ny farany izy ireny jereny fa tsy maintsy ny récompensen'Andriamanitra tsy maintsy nidina amin'izay n'Andriamanitra
hitako ny toepondra mpanompono izy tsy maintsy hidina izy amarain'izy ireo. Amen. Zay zao nylesina tamin'ny larobia nataditsatsika esprit de fidélité. Tenenaka ny mananao fidélité miaraka amin'Andriamanitra hoe ny olona fidèle amin'Andriamanitra aveko foana fidèle amin'izay lazainy tsy manana doute mihitsy rehefa miteny Andriamanitra zao ny principe dia arahako ina dia maninona zoraka amin'iny lalako dia fantatra fa hitonga amin'ala hivokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ozy Jesosy hoe Ésaïe chapitre 26 verset 3 ny olona izy raha vao manana fisaina miovaova dia tsy halovan'Andriamanitra. Fa ny olona fidèle ny tompoko maninona jereo eno tsara ny olona fidèle dia tsy manana fisaina miovaova. Ferme foana izy amin'izay lazain'Andriamanitra. Dia rehefa ferme ianao amin'izay lazain'Andriamanitra arovan'Andriamanitra anatin'ny fiadanana. Zany mbola resaka prospérité daholo zany. Saina tsy miovaova arovan'Andriamanitra. Ésaïe chapitre 26 verset 3. Fa ny olona fidèle miovaova foana izy. Betika izy andrany manao oui Jésus betika izy rapitsy tsy oui Jésus indray. Betika izy show androany dia rapisy indray izy froid. Dia tsy hita ihany mihitsy misy anao zay mihitsy zao lesina tamin'ny larobia tsy hita ihany zay misy anao ohatra mandroso ianao ohatra miembotra ohatra mandroso ianao ohatra miembotra dia tsy hita mihitsy. Kosa Andriamanitra rehefa engagé anao rehefa fidèle anao dia mba sois fidèle jusqu'à la fin. Amen. Raha tianao koa fitahinao raha tianao koa Andriamanitra fidèle aminao manana fidélité miaraka amin'ny teniny. Amen. Ozy ny teny any Psaume hoe celui qui est fidèle ozy izy je le serai fidèle avec lui. Amen. Zay regny zany tenin'Andriamanitra aminao rehefa fidèle ianao amin'ny lalana sy ny principeny sy ny amin'iny ny directive zay omeny. Ozy Andriamanitra marina amin'ny teniny izy tsy olombelona izy ka andaingy rehefa miteny izy dia tsy maintsy naterahany tsy maintsy hitahanao izy. Amen. Satria tsy olombelona ilay teny fa Andriamanitra lehibe. Tenenaka hoe sois fidèle hoe. Amen. Ka zay tsy raha tsisy raison mihitsy tena tokony hita hoe mitanondrika aloha dia tena tsy mandeha mihitsy ny fiainako. Tsy hita ihany zay hoavy mahaly tsy miova mihitsy ny fiainako. Aiza ihany ty. Tenenaka ianao aza miteniteny izany tsony manomboka izao. Fa tany Andriamanitra zay vavahanao hoe. Amen. Dia rehefa miady saintsika zao koa rehefa miady saintsika dia zao le problème. Au fait tsy mahatoky zany tsika hoe vitan'Andriamanitra ny karakara amin'ny fiainantsika. Satria tu portes le fardeau à la place de Jésus. Zay ny teneniko hoe zay misy ny tenenao an'izao Jesosy sao dia zakanao ty fa alao hoentiko. Tena mampalahelo ndray Jesosy nefa Jesosy efa nitondra an'ilay izy il y a 2000 ans passé. Tena zay ilay izy lasa doute zay mihitsy ilay izy lasa péché. Dia ozy ny ten'Andriamanitra ny Jakoba hoe zay olona manana doute ozy sy aza manantena mihitsy azo zavatra amin'Andriamanitra. Fidélité égale la fermeté. Zay zany ilay izy. Mahavoatsika hoe mihaino ny feon'olona. Tenenaka raha za mihaino ny feon'olona hoe zao ny tenen'ny olona any amin'izao tontolo dia iny koa ndray izao ndray hono tsy mahazo hohanina intsony ny trony fa misy produit toxine satria misy nefa ndrareo anatin'ny rano zao produit zao nadiovana ny rano dia tsy azo hohanina intsony ny saumon. Zany ndray zao navoaka an'ireo dia iny ianao rehefa matoky an'iny dia lasa miditra ao anatinao zay fisainana zay iny izy. Zay mahatonga ten'Andriamanitra hoe zay saintsainanao ihany no fiainanao. Za zao zany misaintsainako mahatonga anazy zao. Dia iny efa ampianariko anareo foana hoe ny actualité anao dia mentalité anao. Matoa zao za dia fisaintsainako. Raha tokony mbola mitoerana ambony zany dia mbola mila mitombo zany ny fisainako. Dia rehefa fisainanao zany foana hoe négatif hoe tsy manina trony intsony dia iny ianao matahotra iny ianao lasa tsy mihinana zavatra inona intsony. Dia ianao tsy misitraka ny zavatra zay omen'Andriamanitra. Dia zay koa ilay izy rehefa mihina dia tena traty. Nefa ozy ten'Andriamanitra hoe hohaniny zavatra rehetra ozy izy eto amin'izao tontolo zao satria zany namoana andrany ary sanctifié aussi par la parole c'est par la prière. Zay fotsiny tena tsotra ilay izy hoe ten'Andriamanitra fotsiny arahana hoe dia mahita vokatra. Amen. Tenena hohaniny zavatra rehetra hoe tsakitsakohatra any amin'ny taolana mihitsy ny anakisoa hoe aza amin'ny tena za inona ty dia sao dia tratran'ny cholestérol na hiakatra ny tensionko. Zay mihitsy le tena tsy mety zay zavatra. Fa maninona manana fanahina foana zara vao inona ty dia isan'ity fa nga ten'Andriamanitra vakio ao amin'ny ten'Andriamanitra hoe misy azy zavatra hoe raha vao inana ny anakisoa na dia isy tension enompy. Tena zay le tena grave le izy nandray tena neke tena grave le izy nandray hoe Andriamanitra efa miteny hoe salama ianao. Jesosy efa miteny hoe efa nikapohana mba nivaky fanasitranana fa mihina miteny za tsy hina crevette fa sao dia allergie amin'io sao dia mandoa amin'io. Inona ary ty tena keny inona ary ty hoe mba inoma iny ten'Andriamanitra hoe. Amen. Mahavoatsika zay mahaza mihaino feon'izao tontolo zao tena zay fantonao amin'ny ten'Andriamanitra. Raha fantatrao ny Andriamanitra zay totonao raha fantatrao izy fa mamaly anao fotoana rehetra maninona ianao mbola mitady solution any amin'izao tontolo zao. Zay mihitsy ny tsy azoko maninona ianao mbola mitady solution zao tontolo zao. Solution aminao amin'ny Jesosy tenena hoe solution aminao ao amin'ny Jesosy.
Fantatsizanany ianao hoe amen. Ohatra n'izany zao tadiako anao mitsolo vavolom-belona. Tsy hitahita eo izy dia misy olona tonga dia mikomandy 1000 sambosy. Alleluia. Nefa nisy tsy manao pub-bakoly. Zany ny prospérité eny akena zao. Zany ny prospérité hoe fa ina principe c'est Nicolas. Zay ka tsao fanjakan'Andriamanitra sy famarinana dia anao mpanao zavatra rehetra. Dia izy koa tatiako anao fa tsy tatiako anao ihany fa tsika rehetra. Exode 23-25 topody Jehovah-Andriamanitra ao dia ataony lavitra anao ny aretina sy ninona sy ny zavatra ratsy rehetra. Ianao zany rehefa manompo an'Andriamanitra lavitra daholo ny faratsiana sy ny fararahana sy ny malédiction rehetra. Dia zay mba tonga kristianina indray tena disy be mihitsy. Disy ny kristianina indray satria le zavatra rehetra foana no katsahany dia atao second plan foana Andriamanitra. Lasa le tady vola, tady business, tady fitahiana dia lasa tsy misy tsony toeran'Andriamanitra, lasa mipasser second plan. Nefa raha voavady koa le principe dia tsy miasa Andriamanitra. Satria fanjakany aloha, inona moa le katsahana fanjakana? Manao sitrapon'Andriamanitra, manao anazy priorité, manao zay tiany. Ozy tsika foana hoe tsika tsy velona ho an'ny tenantsika tsony fa velona ho an'i Jesosy. Inona ny priorité an'Andriamanitra? Fa ny anao mbola tanao tsy matoky an'Andriamanitra zany anao mbola matoy anao mbola mitady hoe hiezaka hitady vola mafy mba ahafahako miaina tsara. Non, miaina fotsiny anatin'ny grâce. Topoy fotsiny Jéhovah dia manao izy miréglé an'izany zavatra rehetra zany. Amen. Zao tontolo zao izy malika hoe mifofotra mihitsy mitady Andriamanitra sakafo, vêtement, fitadiavana. Fa hoy izy Andriamanitra ho an'ny zanako meko mahay pondra enozy izy. Amen. Nareo izy tsy mila misasa satria fantatro fa ilainareo reny dia omeko anareo mahay pondra. Hainao izy mba conscient ve anao an'izany zavatra zany amin'Andriamanitra tonga dia meno anao fotsiny. Meno anao fotsiny rehefa mandeha anao amin'ny sitrapony amin'ny grâce. Tonga dia maninona sokatra vavady ny lalina fampatahana fity. Amen. Fa mandrina tsy hita misy le fampatahana fity satria ianao miady ny tenanao. Zay mba tonga ny teny foana hoe aza miraty misy le tsy sekoly mba efa fotoana rahantsika isaky ny samedi 3 heures tena aza miraty. Raha anao zao tena mametraka priorité an'izay tena tsy miraty mihitsy ianao. Dia rehefa hitan'Andriamanitra zay toe-po zay hoe tady anazy foana ianao izy mikarakara fitahiana rehetra ny ambadika any. Tsy mila miasa saina akory ianao. Tsy mila miasa saina akory. Ny zanak'Israël tany amin'ny désert. Inona? Meo hoaniny zay, nono zay. Efa kere ty amin'ny désert. Tsy hitanao hoe Andriamanitra fa tena enjana be ty hafanana be 50 degré. Jerena izy zany souci an'Andriamanitra zany hoe lasa amin'izay Andriamanitra miasa saina. Tenena akaikinao, ianao aza miasa saina tsony fa Andriamanitra efa Jesosy efa niasa saina teo amin'ny placenao hoe amen. Zay ny nampatonga le tsiro iny couronne d'épine ny ananjy satria reny épine tsirairay avy reny souci anao tsirairay avy reny noentin'i Jesosy teo miazo fijaliana. Amen. Ka le izy efa noentin'i Jesosy tamin'ny 2000 ans passé, maninona mbola reo sasenao indray amin'izao? Maninona? Efa vita tena efa vita. Tout est accompli zay ny tenin'Andriamanitra. Misitraka fotsiny hoe aza be souci tsony ianao hoe manda lasa masosotra be fa mba tena mahafinaritra tsara amin'izay manomboka izao amin'ny anarany herin'i Jesosy. Alleluia. Jereo tsara viana tantarany zanak'Israël teo tena zareo tena fa nihevitra inona ary ty ataona aty amin'ny désert zay maty iny. Jereny nanao miracle créative misy Andriamanitra ny mana dia sakafo avy amin'ny anjely. Vakio baibolinao zay le mila mamaky baiboly. Nalain'Andriamanitra mihitsy mana sakafo ny anjely nampidininy tetỳ tany amokisina ny zanak'Israël. Zavatra mbola tsy nisy teto tany zany mano zany tamin'izany andro zany tsy misy. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israël noho ny alliance zay nataony aminy dia maniny karakarainy ny zanany. Zay inge Andriamanitra zany tena miasa saina mihitsy hitahina anao. Tenena Andriamanitra miasa saina hitahina anahy. Oui. Zay inge mandefa zavatra vaovao mbola tsisy teto tany mihitsy izy maniny amokisina ny zanak'Israël. Dia hoy izy ny baiboly mandra-pahatonga an'izy ireo tany Kanana tsy tapaka mihitsy mamy isan'andro nidina avy any an-danitra namokisina ny zanak'Israël. Alléluia. Nanao miracle créative misy Andriamanitra maniny hitahany zanak'Israël. Tamin'izany nendrareo ino dadao tona mofo mamy fa nenao zao Jesosy misy men'Andriamanitra anao mihoatra lavitra. Zay mahatonga Jesosy za ozy le vrai pain de vie. Fa reny mofo reny ozy izy tona fahafatesana fa za velona mandrakizay sy mahomby mandrakizay sy mpandresy mandrakizay rehefa mihinana anahy nareo. Amen. Jerena izy amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany hoe alléluia fandray tsara ny lesiny. Zay no mahatonga antsika hoe alliance meilleure alliance rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Mbola tsara lavitra ny ancien testament tompoko ny zavatra iainantsika amin'izao satria meilleure alliance meilleure promesse miaraka amin'ny Jesosy. Sacrifice éternel ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hébreu. Zany lovanao hoe héritage. Ahoana zany tenin'Andriamanitra pralova amin'ny Kristy. Tsy haiko hoe ahoana ny considération anao zany pralova amin'ny Kristy. Kristy ve mahantra?
raha mieriko zay raha herity raha mitovy herity azony Kristy tokony tsy hantra mihitsy zany ianao. Amen. Ka za dia mety mitena pastera ka za fantatra fa za mahantra ihany. Misy zavatra mboana zay anaty fisainanao. Fa androany miova amin'ny fisainanao tsy mahantra zany intsony ianao. Fa olona tena tahina be. Amen. Satria nisokatra masom-pananao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Aza miteny an'izany intsony hoe za mahantra zany olona mana ianao tena manan-karena indrindra. Amen. Satria manana Jesosy ianao manana ny zavatra rehetra. Aza manaiky le mezan'ny olona zany rehefa mivavaka. Ianao mivavaka olona mahantra e. Non, teny anazy ny famarinana ianao no tena mahantra. Satria ianao tsy manana Jesosy. Zay tonga dia tenena dia aza avao izy. Occasion daholo zany hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Aza manaiky tsika baloter zay ny tenin'Andriamanitra par des vents et doctrines les tseroa à gauche et à droite. Hoe zao indray ny tenen'ny anina dia zay indray ny raisina famarinana. Zay indray ny tenen'ny info, zay indray ny tenen'ny radio. Dia iny ianao. Ohatra le tantinanay zay tena mampahana hely mihitsy. RMC info foana fikisana isa-maraina de 6h 9h. Nefa ny RMC info resaka problème foana, resaka chômage, resaka politique, resaka négatif foana mivoaka amin'ny RMC info, terrorisme. Dia ozy tena zao zany izy ihany dia conscient izy. Nefa raha tena zao izy tena tsy hainy radio sy télé tso fa tena hianjana be l'information izy fa tsy zavatra négatif fa problème. Dia problème andreny rehefa renina mokisa fisainanao lasa tonga fiainanao le izy. Zany vao tonga Proverbe chapitre 23 verset 7 hoe zay sainanao ihany no iainanao le izy. Satria iny no mameno anao, iny mameno anao dia iny no kibonao isan'andro ao, iny no régiran'ny actanao anao sy ny pensée anao sy ny fomba fiainanao. Proverbe chapitre 23 verset 7. Proverbe chapitre 23 verset 7. Zay zavatra ka iny fidio hoe inona ny zavatra vokisanao anatin'io fisainan'io. Tenenina akeny vokisy teny anatin'ny fisainanao hoe ny olona mahomby dia olona feno teny. Amen. Zay efa verina foana zay zavatra zay. Ny olona mahomby dia olona feno teny. Ny olona feno teny, olona mijoro amin'ny teny, olona mihinana ny teny, olona tsy mandeha raha tsisy teny. Manino? Olona tsy mihetsika raha tsisy teny. Alleluia. Teny foana, io tsy maintsy io. Tenenina aloha tsy miala amin'ny teny tsika e. Teny lalina sy fianarana famarinana. Amen. Velona ny tenin'Andriamanitra, velona sy mahery. Bika zany velona sy mahery zany azo tsapahitany eo amin'ny fiainana. Zay ny teneniny foana hoe tsy filozofika fotsiny tsika ny débattre madin-droa na adiny telo eto hoe zavatra hoe mba inculquer principe zany fa zavatra tena velona, réel, azo iainana rehefa mandray le principe ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ka mba nijoro ferme rehefa misy tenin'Andriamanitra. Asa raha hitanareo misy an'izay émission tamin'ny RMC zay resaka le zay tena zao tontolo zao koa tena mamafi lainga mihitsy momba ny hoe évangile de Barabas dia le collecte avaratra tao ampiasana manko nijery an'iny dia za fantany hoe zavatra kristianina sy mitotoratra any. Dia tena tiako be izy ianao jeren'izay zavatra fa Jésus miteny hoe Jésus nanambady, nanasipa dia zavatra be dia be zany teneniny dia tiako izy mba hijerenao zay émission zay fa nisy fouille archéologique izy dia be dia be ny zavatra hita mihitsy hoe Jesosy nanana sœur dia nanambady izy dia nisan'ny Marie Magdalena dia zavatra tena aberration totale le izy. Dia mba tiako izy ny avianao dia tonga dia nitenaka za hoa tsy mila mijery an'izany satria voanay kristianina famarinana dia tenin'Andriamanitra ihany. Ka ny izy mbola niansiste jereo mba ahafahako izy mba fantatra ny avianao. Tonga dia bloqué tsy mila zay ny rehefa tsika tsy midébatre hoe ny famarinana tsy démontrena. Rehefa vérité izy tsy mila mbola démontrer, je veux démontrer la vérité izy. Jesosy vérité absolue. Anjaranao fotsiny miteny hoe Jesosy ny vérité na iny izy na tsy iny. Menao tsy maintsy mijoro hoe Jesosy ny vérité dia amen. Fa tsy hoe iny koa zany dia hijery dia iny ianao hijerana izy dia io koa anao lasa manana doute. Way Jesosy manana zany toa tsy nitsangana amin'ny maty. Lasa mahita zavatra tsisy dika be dia be lainga eo anao dia maninona? Lasa indray na mamiditra anatin'ny fisainanao. Tena mila mitandra amin'ny zavatra izay jerena sy amin'ny zavatra izay nona hoe amen. Tandremy tsara izay zavatra filtreo tsara ny information miditra anatin'ny fisainanao sy ny zavatra izay nonao. Feheziny hainao manjerinao. Ho an'izay mahiteny gasy be hainao manjery zany égal na multimédia. Misy mahiteny gasy be manko tsika tsy raha avy reto. Tiako tenena amin'ilay mahay tena mahay fa tsy mahay be tsika amen. Satria mahay zavatra re tsika amin'ilay mampahery antsika. Amen. Mahay zavatra re tsika amin'ilay mampahery antsika. Zany hoe zavatra information zay tokony ampidirina anatin'ny tia dia tsisy afa-tsy tenin'Andriamanitra ihany. Zay moa fa tenenay foana zay efa firy taona tsy mijery télé zany mihitsy. Tena tsy mitélé. Taloha zay nijery vaovao foana dia pigeon-dasy foana. 20 heures izy vao tonga chibadas dia le taux de chômage s'est augmenté de 20%. Raha iny foana misainy ihany anao dia iny koa za koa zany tena misy chômage rapitso satria eto Frantsa chômage daholo. Zay ny mamparatsy ny zavatra ohatr'ireny.
dia mety miteny ianao hoe paster tsy hijery vaovao mihitsy zany tsy mila courant ny actualité tsy mba jery nouvelle mihitsy tadio tsara fa mbola misy ny bonne nouvelle ny évangile toloko alleluia bonne nouvelle mihoatra lavitry nouvelle ny tany ny tenin'Andriamanitra satria évangile égale bonne nouvelle zay mihitsy ny définition ny tenin'Andriamanitra ka inona ny tianao amoka information zay tenin'ny pizadasy zay tsy ampiovan'ny fiainanao ve tsy amoky ny tenin'Andriamanitra zay manino ampahomby anao tenena aketo soa foana le izy hoe zay ny mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra mametraka soa izy fa nijaranao misafidy sady nasafidy sana ozy ny tenin'Andriamanitra hoe choisissez ozy izy le chemin de la vie si vous voulez être prospère amen li zany efa nidélivre Andriamanitra daholo ny secret anatin'ny teniny fanjarantsika amin'izay manino manao soa an'le izy tenenina akeny manaova ny safidy tsara amin'izay manomboka izao hoe amen ka zay le izy ka aza miaina ndray zavatra zay laingany olona reny reny na retana resaka tsaombiazina reny dia lasa reny foana namoka isafisainao dia lasa reny manino lasa tonga amin'ny fiainanao nefa tsitraka amin'Andriamanitra mihitsy reny ny aina aminao tenenina akekinao tsy fantatra hoe fa zanak'Andriamanitra ianao e zanany ianao izy ny manino averiko foana ny ambasady lanitra mihitsy miantoka anao famatsina anao avy any an-danitra ka aza mijery ny zavatra hita maso anao androany raha tapaka anao androany raha pitsinao manan-karena amen proclame mihitsy mivavanao proclame hoe aza mifakina aza amen zay mihitsy zay proclame eo zay tianao raha hotranga amen ohatra ny teneko aminao zavatra zay io vavaka io samanana tsy maintsy miproclame bénédiction foana tsy zavatra hoe tsy hoe misy zavatra tsy ananaka dia mitomana dia mihoromiro ovina ihany fa miteny fotsiny misaotra anao Andriamanitra fantatra fa hainao ny zavatra rehetra fantatra fa azoko ny zavatra mihoatra lavitra zay eritreretiko misaotra anao sy midera anao sy mankalazanao fotsiny raisiny voninahitra alleluia zay le attitude tokony ananana zay mivaly foana misaora amin'ny zavatra rehetra na amin'ny zavatra tianao na amin'ny zavatra tsy anananao misaora foana amen tenenina akekinao aza mba ingrat hoe mahavoatsika manko raha misy zavatra anankiray tsy azontsika efa elaela dia iny foana fifantona dia adiro daholo le bénédiction tany aloha efa nataon'Andriamanitra dia zay mila mampatonga rehefa mivavaka mila manao an'izay foana apatsiva n'Andriamanitra inona ny efa fitahina natao tsy nitoeraka zao ohatra goatra zao nitoeraka taloha fa tena toerana tany amin'ny tena maizina mihitsy fa naovanao nafondenisy ny tombo tombo ka na inona mbola zavatra tsy ananako zao fantatra fa afaka omenao azy zany rapitso zany ny attitude de foi fa tsy hoe tsy hita ihany tsy mandeha mihitsy tsy hitanao hoe Andriamanitra nikako manjary mametsiny ianao an'Andriamanitra raha vao manana an'izay toe-posy attitude zay mametsiny ianao hoe tsy mahavita azy zany le Andriamanitra tenenina kely tsy nateraka ho resy zany ianao oui misy an'ilay hira hoe tsisy nateraka ho resy isy an'hira reny moa zay mihitsy le izy amen zay mihitsy oui dina pasteur Jocelyn le izy zay ny teneniko anao rehefa mira dia mba hiainy tsara le parole raha tsy mandindy fotsiny parole reny tenin'Andriamanitra reny natao hiainana reny natao hitondra vokatra aminao amen ohatra zany koa nirany apôtre Rinjavelo ianao mitena devoly tena hianjana be mihitsy le devoly tatsy devoly nefa resy ozy apôtre Rinjavelo devoly nefa resy ianao mirininy foana nefa vao misy devoly kirina dia fa tolotoloka lasa manano ohatrao tenena inona ny inonao tenena akekina inona ny inonao hoe amen rehefa mila ianao amin'ny tenin'Andriamanitra ifikiro hatramin'ny farana dia maninona hitahanao manokana Andriamanitra amin'ny anaramiaran'i Jesosy amen sokafo ny baibolinao amaky tenin'Andriamanitra tsika Amosa chapitre 3 verset 3 Amosa toko fahatelo toko fahatelo Amosa toko fahatelo andininy fahatelo vakiky rehefa hita anaraveran'i Jesosy Amosa 3:3 Amosa chapitre 3 verset 3 amin'ny anarameran'i Jesosy ho tafaradalina va no raha tsy efa mifanaiky amen tenena kely misy alliance hoe le izy rehefa mifanaiky ianao miaraka amin'Andriamanitra dia tafaradalina ianao amin'izay fa ny mahavoatsika Andriamanitra tahiara-dalina aminao fa tsika indray mbola tsy tahiara-dalana aminy tsy manaiky tsika mandeha anatin'le principany ary le izy tsy maintsy tsika foana aloha mandeha zay vao mandeha Andriamanitra zany marina izy fa tsika mila mandeha araka ny principany amen misy fotoana tsika mitaky zavatra be amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy hitanao hoe fa zao ilaiko amin'ny fiainako nefa Andriamanitra mitaky zavatra anankiray aminao tsy nivenao le izy dia tsy hitany aminao le izy
dia na dia tahitanao ary ilay izy tsy hitany aminao ilay izy mandiaraka ilay principe ianao dia maninona bloqué foana ilay fitahiana satria tsy mety mandiaraka ilay principe ianao ohatran'izany rehefa misigne contrat anatin'ny trano na bail tsy maintsy d'accord aloha ny bailleur sy ny locataire hoe d'accord ahoana amin'ny principe rehetrarehetra eo dia zay vao misigne contrat ohatran'izany miaraka amin'Andriamanitra d'accord ianao amin'izay tenen'Andriamanitra oui Andriamanitra amin'izay lazainao io marina dia maninona io zany nataoko dia ataoko ilay izy dia mitondra ilay vokatra principe tsotra fotsiny zao resaka ponctualité efa averimbelin'ny pasteur foana matoa pasteur amin'ny teny hoe rehefa 15 heures d'intercession tsy filambaniny akory reny tsy pasteur ilay izy tsy tenenaka tsy olona ilay izy hoe fa rendez-vous aminao amin'ny Jesosy ilay izy za miteny anao fa amin'ireny zavatra kelina principe de vie kely reny testeten'Andriamanitra amin'ny fiainanao tu peux pas être fidèle avec de grandes choses la zavatra petite chose tsy fidèle aminao ianao miandrandra fitahiana be nefa ny zavatra ponctualité kely fotsiny ary mitakiny aminao tsy mety fidèle mihitsy rehefa tonga tara foana rehefa misy fotoana tsy rendez-vous amin'olona ho ary fa rendez-vous amin'ny Jesosy pasteur zavatra fitaovana fotsiny mandrefandrefa Jesosy miantsona rehefa 15 heures dia 15 heures ny intercession amin'izay fotsiny ilay izy tanterao ilay izy raha tianao nahita prospérité tanterao ilay izy fa Andriamanitra tsy olombelona kandaingy rehefa tanteraka sy fidèle amin'izay anao rehefa tonga ra-potoana dia tonga ra-potoana koa ny fitahiana amin'ny fiainanao amin'ny nameran'i Jesosy amen rehefa mametraka an'Andriamanitra ho priorité anao amin'ny fiainanao dia priorité an'Andriamanitra koa ny fitahiananao amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola tsy priorité ilay izy rehefa mbola second plan no Dieu amin'ny fiainanao zay foana ilay izy dia ozy Andriamanitra hoe andasy eo koa andasy eo mbola miandro ny fitahiana fa ataovy priorité aloha zany zay vao tonga ilay izy amen tenenina akaiky mila mijoro tsika io amin'ny principe an'Andriamanitra manino tsika rehefa any am-piasana zao tsy tara mihitsy ny kristian za fadio miteny aty manao fotoan-gasy rehefa manao rendez-vous amin'ny olona migasy ianao dia ozy tara 2 minutes dia mbola fotoan-gasy fa maninona be dia be ny gasy ndeny zany manao fotoan-gasy fa nga Andriamanitra tara zany rehefa mitanao zay ilay principe maninona tena volena mihitsy izy fomba fisaina tena fomba fisainana ilay izy avozina fisainako androany anaran'i Jesosy anisan'ny fomba tsy mampatafita ny gasy koa dia zay zavatra manao fa manao fotoana dia maninona mba ponctuel fa mbola hoe fotoan-gasy dia mahasosotra be amin'ireny izy ndray tena tsika gasy ihany dia alao anao fotoan-gasy zay ny avaly aminay fa nisy efa tara 30 minutes tena ahoana ary ty tena tsy possible mihitsy zany zavatra zany dia eo anao nefa mitany Andriamanitra aiza ilay fitahiana tsisy embouteillage akory izy tsy hita mihitsy ilay izy tsy manao embouteillage akory fa tsy hita mihitsy fa ianao tsy mandeha amin'ilay principe an'ilay izy dia tsy mitonga tsy mitanga ilay vokatra no principe de vie kelikely ohatr'izany ilay izy voleo tanterao dia hitanao ilay vokatra amin'ny anaran'i Jesosy raha tianao no tahina amin'ny zavatra be mba fidèle amin'ny zavatra kely zay takina aminao rehefa misy fotoana rehefa misy fotoana hoe zao fotoana dia mba alera foana amen tsika zao ny ampiasana matahotra mihitsy mitara sao dia miala amin'ny karama iny zavatra maître ty atany manana fanajantsika Andriamanitra fanga hoe Andriamanitra tsy hitatsika masy tsy hitatsika en chair et en os dia vitatsika mbola maninona hoe oka aloha hiaro kely 5 minutes kely na 1 minute kely za mitenao fa na dia 1 minute fotsiny ary dia efa diso ianao ny Andriamanitra satria Andriamanitra mame an'ilay fotoana ozy 15 heures taponta dia 15 heures taponta zany takina aminao amin'ny anaran'i Jesosy ianao ve miteny mpampiasana hoe amin'ny 10 heures minute dia ianao sary tonga 10 heures 5 tena za mitenao fa ianao tu fais tout ce que tu peux pour arriver à l'heure na mila manao 2 heures de trajet ianao miala aloha satria tsy tianao anao tara satria sao dia bedin'ny patron sao dia miala amin'ny karama fa maninona Andriamanitra indraindray maninona Andriamanitra mitaky anao zao ianao tonga fotoana maninona mbola tonga tara foana nefa n'Andriamanitra ny tomponao Andriamanitra mameny asanao Andriamanitra mibeniry anao dia zay fa tonga ten'Andriamanitra hoe raha ray aho izy aiza hatsako aiza ny fatahorana amen réglé kely zay zavatra fa rehefa mireglenao tsara zay dia hitanao koa Andriamanitra amen zay nge mampatonga antsika mianatra ny teny mila fataritsika mihitsy ty principe aty fa tsy mandeha tahaka izao fotsiny tsy satria efa velan'Andriamanitra daholo ny teny rehefa fidèle tsika dia fidèle koa Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen sokafo ny baibolinao ihany Jacob Jacques chapitre 1 verset 5 à 8 resaka fermeté resaka fidélité resaka foi ferme Jacques chapitre 1 verset 5 à 8 Jacques chapitre 1 verset 5 à 8 Jacques chapitre 1 verset 5 à 8 Jacob atoko voalohany andimy fadimy ka hatramin'ny fahavalo fakiko rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu
qui donne à tous libéralement et qu'il ne reprouve pas et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi sans hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Hitanao, zay raha vao mihezite zany ianao dia ballotté foana amin'ny toutes sortes de doctrine amin'ny zavatra izay hainonao dia iny foana ny raisinao dia tsy hita mihitsy ianao dia hoy izy Andriamanitra hoe verset 7, car ne laissez pas cet homme penser qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ny olona hésitant, ny olona indécis, ny olona niwininao dia tsy mahita vokatra mihitsy amin'Andriamanitra. Zay no pahatonga an-ten'Andriamanitra hoe la foi hono c'est une assurance ferme. Fermeté. Rehefa misy teny dia ino tonga dia ino no ampiarinao fa tsy mbola mivily gauche et droite ianao. Mbola misy vérité hafa no ty ve? Mbola misy vérité sao dia tsisy mipetraka izany fanontany izany fa rehefa miteny Andriamanitra dia zay no nataonao dia zay no nahitanao vokatra. Dia zay no pahatonga an-teny ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy oui ozy izy nanao fa celui qu'on ajoute se vient du malin. Efa nampianariko antsika ty ny olona indécis zany tena olona tsy mahomby mihitsy amin'ny fiainana satria tsy misy azy damosina izy mpanompon'Andriamanitra teo tsy hita ihany aiza misy azy. Misy fotoana izy show be manompon'Andriamanitra dia misy fotoana izy tena froid be. Dia nefa tokony show foana anao hatramin'ny farany satria fantatrao ny vérité absolue. Amen. Manano zay zavatra toe posy fermeté zany aza miozongozona mihitsy rehefa misy zavatra tenen'Andriamanitra fa tonga dia ampiary le izy rombainy anjaranao fa tonga aminao le vokatra namean'i Jesosy. Jereo nkeny toepony Zakaiosy Luc chapitre 19. Raisinao fotsiny Luc chapitre 19 zany etaeta zany fitadiavana ny Andriamanitra io zany. Zakaiosy raha fantsika tsara fa olona kely izy tena olona tena nain dia be tamin'izany ny olona tahitan'i Jesosy Luc chapitre 19. Dia Zakaiosy koa zany tahaky ny olona rehetra nandalo tao à Jéricho izy mba tahitan'i Jesosy izy. Dia jereo nkeny ny attitude zay misy attitude qui fait la différence. Ozy Zakaiosy sy tao vao miala tao an-tranony. Za kosa aloha tsy maintsy mahita an'izao satria mandalo eto amin'ny tanàny Jesosy. Tsy maintsy ataoko ny moyen rehetra andrombahako azy satria fantatra fa misy fahasoavana eny aminazy. Dia jere tsy nanakana ny Zakaiosy ny petite taillany maninona fa nahita ny Jesosy. Ny olona amin'izany efa tena misaritra amin'ny Jesosy io. Fa Zakaiosy no nataony niakatra tena ambony azy izy satria eny amin'ny avy izy afaka mahita ny Jesosy. Dia jere mikely le toepo mahafinaritra be tonga dia Jesosy mihitsy be dia be ny olona nisanitra tamin'i Jesosy fa ny regaran'i Jesosy tompoko todika tany amin'ny Zakaiosy fa tsy ny olona lehibe dia be le misaringrinitra reny fotsiny. Dia hozy izy matsy ny Zakaiosy androany dia androany midiny fa androany dia androany ihany dia ho any tokantranonao jereny zany tonga dia bénédiction tonga teo eo tonga dia tahina ny ankonan'ny Zakaiosy rehetra tao tokantrano satria Jesosy mivantana tonga tany tokantranony satria nakitika an'i Jesosy le toe-po ananany nangetaeta nitady par tous les moyens hoe tena hirana soafy zany. Zay teraka mila mandrombaka tsika eo fanatrehan'Andriamanitra zazatra fotsiny tonga amin'ny fahazarana. Anetranao dia miomana hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy maintsy misy zavatra anjarako eo. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy maintsy misy eo amin'ny fiainako raha dia eo izy miantso anahy dia eo zany izy mitana. Zany attitude-na fiomanana daholo zany efa ampianarina antsika mandrakariva foana. Anany zay zavatray. Fa rehefa anananao zany dia ohatran'ny Zakaiosy tonga dia maninona? Mety be dia be mety misanika amin'ny Jesosy eo ty fa ianao mihitsy le manana attitude qui fait la différence ianao mihitsy tonga dia vangidy zao ny tokantranonao miara-mian'i Jesosy. Aza mba passive zany fa mba actif foana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Actif. Rombao kely ny anjaranao, rombao misy teny latsaka anazy zany miara-mian'i Jesosy. Tsy maintsy mitranga amin'ny fiainako zany miara-mian'i Jesosy. Saintsainy arimberimbereny dia ampiaro fa hitanao le vokatra miara-mian'i Jesosy. Zay ngely izy. Andriamanitra ozy izy tsy mizatavan'olona. Tsy hoe Andriamanitra tiany olona be dia mitaha anankiray foana fa nanan'ilay olona zay le toe-po matoy izy nitany iny olona iny. Fa afaka nananao koa le izy rehefa cultivenao le izy rehefa ampiarinao le principe dia hitanao le vokatra amin'ny anaramiaran'i Jesosy. Amen. Matthieu raisin'ny tena raisin'ny baibolinao sokafy ny baibolinao. Matthieu chapitre 5 verset 37. Resaka problème nandesi foana rehefa oui ianao dia oui hatramin'ny farany. Matthieu chapitre 5 verset 37. Matthieu chapitre 5 verset 37. Matthieu toko fadimy andiny fa fito amby telopolo. Fakika rehefa hita anaran'i Jesosy. Fa aoka ny teninareo eny, tsy, fa zay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Amen. Mais que votre parole soit oui, non, car ce qui est de plus vient du mal. Amen. Zay rehefa tonga le zavatra diso hoe inona ny tianao? Rehefa misy soa zany dia samy tsisy loza hoe tsisy tiako reo. Fa maninona raha manana soa hoe zao ny tiako dia manana fermeté amin'ny zavatra zay. Ianao zany rehefa oui Andriamanitra dia oui hatramin'ny farany.
fa tsy misy ny oui ny non ty zay teniko aminao foana aza manana an'izany indécis zany fa ny olona indécis tsy olona indécis égale olona fidèle koa zay misy mifandray tsara amin'ny lesona tamin'ny larbi teo tsy misy tsy faly be anao une fois maheno tenin'Andriamanitra fa ny apitsininy ianao dia tsy hitanao rehefa le problème indray nijerenao dia indray ny fifantohanao dia lasa lasaka indray ianao amen fa rehefa amin'izay reto tena rehefa ferme manana fermeté amin'io tenin'Andriamanitra io ataovy izay foana tenentsika hoe ataovy faratapy ny famarinana eo amin'ny fiainantsika ny teny fa rehefa ataonay zany tsy maintsy mitranga le vokatra raha nahita vokatra be dia be ny olona hafa raha izay nanao rehefa manaona dia tsy maintsy mahita vokatra koa amin'ny ara-mierin'i Jesosy amen teny tenena teny hoe teny fenoko teny ny fiainako manomboka androany hoe tsy saraka amin'io teny mihitsy za androany hoe ilomany mandrakarivo anatin'io teny io androany anara-mierin'i Jesosy hoe amen momanosa mihitsy ao anatin'io tenin'Andriamanitra io prospérité anao dia ny tenin'Andriamanitra ao daholo succès amin'ny fiainana rehetra zay tediavinao manana problème fahasalamana ianao ny tenin'i Jesosy manasitrana anao manana problème tsy haiko na problème de l'âme ianao Jesosy manino mirestaurer ny fiainanao tsy haiko manana problème na tokantrano tsy haiko ninina ao amin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny solution zany satria Jesosy efa solution zao tontolo zao nalefa an'Andriamanitra amen Jesosy solution tontolo zao amin'ny lefan'Andriamanitra amen mirehatra eto ny avin'ny fanamasiny mara-mierin'i Jesosy amen aza mandrehatra afontsony mahavoan'ny kristiana indraindray ndao salohantsika imekely iry any Johnny miaraka amin'ny solomaso maintsy le blouson cuir dia mijery fitaratra Johnny Hallyday dia allumez le feu allumez le feu feu ina allumenao feu ny enfer zany tenao fa misy kristiana mbola mirany reny laza fa kristiana izy mibavaka fa reny mikisany vao mivoaka amarana izy eo midosy dia reny Johnny ohatran'ilay misy amin'ny télé reny dia ozy any amin'ny ancien testament ihany fa zay olona nitondra feu étranger tonga dia naringan'Andriamanitra mihitsy ka aza mamelomelona feu hafa tsy feon'ny hafa ny fanamasiny fa ndray amin'izao izy mbola mirany Johnny fa tena tsitrapon'Andriamanitra zany firam-baovao fiderana zay tena kana hoe fiderana sy fankasitrahana louange afoana voaka ny vavy io fa rehefa Johnny niranao dia vokatra ny vamin'i Johnny koa niranao vokatra ny vamin'i Johnny zavatra tena tsisy inona ny vokatra zany tenenao amin'ny Johnny bien mahampanaely misy ny reny mena hitina mbavaka misy Johnny fa marary amen tena grave zay ngely tena grave be ny olona ohatran'ireny olona mijery ny concert reny mandany firero reto milahatra tuique dia un jour avant eo amin'ny salle de concert vola lany ny aina reraka nefa ny Johnny s'en fout eto tena grave ty zavatra ty misy Johnny s'en fout vola miditra aposiny Johnny ihany ianao reraka fotsiny ao dia io mikikika fotsiny Johnny fi afaka tona fiainanao Johnny tsy ane volanao akory izy ary ny volanao indray nalay Johnny tena grave nge ty zavatra ty nefa indray des millions de gens milahatra mijery concert Mylène Farmer eny zay staran'izao rehetra zao mitady an'ireny nefa ny Jesosy gratuit tena Jesosy gratuit fiainana be dia be fiainana mandrakizay dia nefa le olona tsy mety manaiky an'izay zavatra izay vitsikely alleloia zay mampatonga antsika mila mitorina anaran'i Jesosy foana amin'ny olona rehetra mila mitoriny vérité antsika fa tsy hoe avelantsika any koa reny olona eny dia manao izay tiany dia any izy non tsika ozy Jesosy manino navotana mba hafana koa mamonjy ny hafa fahazavana zao tontolo zao tadio tsanga efa zao tontolo zao miaina anatin'ny ténèbre mihitsy zao tontolo zao fa ianao ilay foazana no ampiasain'i Jesosy manino amohan'ireny olona be dia be reny dia zay mampatonga Jesosy miteny hoe priez ozy izy au milieu des ténèbres au milieu d'une génération perverse et corrompue daholo zavatra rehetra isa amin'izao tontolo zao asan'ny satana manjaka eto amin'izao tontolo zao asika tsara zay asan'ny satana manjaka fa ianao lumière mila mitondra fahazavana amin'ireny olon'ireny zay madisy ny olona hoe rehefa mandray an'i Jesosy dia faly mandova lanitra dia je fais ma petite vie eny zany dia tsy miraha ny hafa tena disy be mihitsy zay eto menao matoa natao dia natao vonjeny dia monjy koa zany ny ankonanao namanao mpiara-miasa aminao aza mianatra mihitsy mitory an'i Jesosy any amin'ny toerana rehetra zay alehanao aza mitory joroa foana makristiananao iny aviantsika foana hoe rehefa hitan'ny olona anao manana assurance amin'ny hoe finoanao tsy ozongozona mihitsy ianao ary mampitilité azy ary tena hafa mihitsy zany ty olo ty zay anao le tsy baloté amin'ny doctrine gauche à droite amen mila mijorontsika amin'ny tenin'Andriamanitra amen ka ianao dia tena olona miavaka olona tahina be ianao olona tena
tena glorique za mahita tena glorique fiainanao manomboka zao mianarana erin Jesosy. Amen. Aza mitsiritra reto mifanana an'izay olona tsy mivavaka. Ity koa tena erreur ataon'ny kristianina. Hoe misy tsy mivavaka ihany fa ohatrany tahina be. Ary tena misy zany oui. Tadio tsara fa tsy fitahiana rehetra tompony avy amin'Andriamanitra. Mila fantatsika izay. Tsy fitahiana rehetra ny avy amin'Andriamanitra. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit aux tenin'Andriamanitra et qui ne donne pas de chagrin. Inona moa dikan'izay Proverbe raisinoty Proverbe chapitre 10 verset 22. Proverbe chapitre 10 verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne donne pas de chagrin. Inona moa le bénédiction tsy mitondra chagrin? Sady hoe tahina ianao nefa mipisy be ny fiainanao, milamina, relaxa tsara nefa manana ny zavatra rehetra. Fa ho an'izao tontolo izao, jerena le principe an'izao tontolo izao hoe tena manana fitahiana izy fa ohatra mbola souci aminazy hoe fitahiana zay ananany. Miasa sana izy hoe tena sao dia misy mangazy ity fananako ity, sao dia tsy ho ampy indray ny epitso, sao dia isy andromba ny fananako ato anaty, sao dia isy angaza ny tobilako, tsisy be mihitsy izay dia izy. Ny bénédiction rehetra vao tsy mitondra perinao dia tsy avy amin'Andriamanitra izay. Tadio tsara. Dia ity koa zavatra anakay bénédiction rehetra koa raha vao mielo any amin'Andriamanitra, mielo anao amin'Andriamanitra dia tsy avy amin'Andriamanitra izay. Tsy izy mihitsy izay. Dia izay mba tonga antsika foana hoe rehefa mangataka asa, tena mba mangataka asa rehetra mba tsy misy asa samedi sy dimanche satria reo fotoana mba ahafahantsika miara-manompo, miaraka mivavaka. Efa ny ziovavimbelonareo ty fa za tamin'ny nangataka asa tamin'ny voalohany tonga dia tamin'i Jesosy hoe tena asa milamina ho tsy fofotra gauche à droite zany fa afahako manompo anao tena milamina tsara. Dia nivalian'i Jesosy ilay izay ngely izy apetrao priorité Jesosy. Ianao afaka mangata ianao ohatra mety hoe miasa sabotsy tenenjo meo asa Jesosy hoe du lundi au vendredi tena relax be tena cool be fa za nompo anao. Zay ny teny manino menjo sonay zay zavatra menjo sonao zay zavatra zay. Any le izy any amin'ilay priorité amin'ny fanjakan'Andriamanitra le izy. Fa rehefa tsy ataonao zay zavatra dia iny ianao ohatran'izao tontolo izao ihany mifofotra ihany à gauche à droite mitady foana. Dia ozy ny mpanompon'Andriamanitra ozy ny taty mirindra anke hoe raha vao ataonao alohan'ny manino raha vao ataonao sainao mandeha alohan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy ahita vokatra mihitsy ianao. Lasa miady saina ianao. Aiza ny vola, aiza ny business. Tsy maintsy mandeha ary à gauche à droite aloha dia manino lasa tsy hita intsony ianao amin'ny sekoly. Zay nge zavatra grave izy tsy tian'Andriamanitra mihitsy zay zavatra zay. Possible nitahin'Andriamanitra anao fomba sy takatra ny saina rehefa vitanao manao priorité amin'Andriamanitra. Mila mahay miaina amin'izay grâce zay ianao. Fa tsy hoe ianao hiady ny tenanao hifofotra be mba hazoky bizina be dia mba afaka mahazo vola be mba hapetipety ny fiainako. Zay ilay izy tsy ezaka avy aminao ilay izy fa avy amin'Andriamanitra ilay izy. Ka tsy ao fotsiny ny fanjakan'Andriamanitra dia manampy anao izy amin'ny zavatra rehetra. Amen. Jereka fa paty anavy ty sy takatra ny saina ataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tao Egypte. Olona nanandeha voasy 430 ans esclavage anatin'ny nuit. Dépouillé daholo ny Egyptianina, rehefa ny ten'Andriamanitra hoe mitsahatra amin'izay fampahoriana fa za amin'izay zanak'Israely nitahanareo. Amen. Lasa nisy transfert de richesse nataon'Andriamanitra. Lasa dépouillé vacuum Exode chapitre 12. Fa ny Egyptianina mihitsy ny teny tamin'ny zanak'Israely hoe ndanareo dia reto daholo ny fanananay, menao anay, ty ndany ho eto any daholo. Dépouillé total mihitsy ny Egyptianina rehefa Andriamanitra miditra tsehatra. Le olona nandeha voasy pendant 430 ans en une nuit vadika tantara-piainany zanak'Israely. Amen. Tena dépouillé total mihitsy. Zany zavatra mila mahay miaina miaraka amin'izany grâce zany hoe Andriamanitra zay tomponao io afaka aminao zavatra sy takatra ny saina eto amin'ny fiainako io. Amen. Misy ny faveur divine, misy ny fampahitana fity. Amen. Fa tsy hoe zany fofotra be dia tsy hitatsony ianao amin'ny ten'Andriamanitra, tsy hitatsony rehefa sekoly, tsy hitatsony rehefa misy réunion. Dia lasa dinao Andriamanitra zay mihitsy tsy tian'Andriamanitra au fait satria tsy tiany ianao analavitra azy ary zao tadio tsara. Dia no tsara ity tanjon'ny Satana dia méloigner anao andio foana par tous les moyens. Zay aza dimy mihitsy zay zavatra zay. Méloigner anao amin'Andriamanitra foana ny tanjon'ny Satana par tous les moyens. Dia créer anao distraction à gauche à droite, créer anao activité à gauche à droite, dia amin'iny lasa farany tsy makany amin'Andriamanitra tsony ianao. Dia rehefa tsy makany amin'Andriamanitra dia tafasaraka amin'Andriamanitra dia tena very fa tsisy hitrandra amintsika zany anaramen'i Jesosy. Fa za mety fa ianao tena ilay tian'Andriamanitra, mametraka ny fanjakan'Andriamanitra ho lara-pahamehana foana, fidèle en toutes choses amin'ny anaramen'i Jesosy. Amen. Resaka principe na fidélité zao amin'ny resaka dimy sy fanatitra. Ianao ve mba fidèle amin'ny dimy sy fanatitra? Lisy principe an'olombelona rehefa amin'ny olona zay fidèle amin'io tsy maintsy tahina. Amen. Raha afaka mijoro vavolombelona amin'izany tsika tsy raha avy eto mbola tsy ritra mihitsy ny ohatrantsika rehefa fidèle amin'izay zavatra itsika. Fa mahatonga ilay izy ianao te ho tahina nefa le principe tsy ampianao. Mbola tsy mameno na mbola mahihitra be ianao dia tsy afaka hitahanao mihitsy Andriamanitra fa rehefa manao ianao sy rehefa fidèle ianao dia maninona? Dia mitahanao koa Andriamanitra anaramen'i Jesosy.
amen. Ohatran'izany koa ny zavatra eto tany meo ny kaisary izy dia miaraka kaisary dia meo an'Andriamanitra ho an'Andriamanitra zany hoe dimina sy fanatitra ho an'Andriamanitra sakrifisy ataovy izay dia misy koa zany ny zavatra atao eto tany fa mavoanao lafo be zany impôt zany fa mpangalatra fotsiny le gouvernement Andriamanitra tsy miteny aminao hoe critique ny gouvernement ary ny problème tsy hoe mpangalatra izy ho mpampangalatra tenin'Andriamanitra miteny hoe aloavy ny impôt ka na firy ny montant an'io matoy ianao nameny karama fantany hoe fa afaka alohanao io fa mavoantsika tena zao le gouvernement mangalatra mihitsy taxe firy fa ataovy le izy atao fotsiny le izy dia maninona aloavy le izy dia maninona hitanao Andriamanitra fa mavoantsika indrindray mona kristiana dia mbola misy marina zay tena grave mbola misy rehefa mitady trano zao ny olona be dia be dia mbola mamboatra fiche de paie aloha atao asiana zéro kely aloha fa mba hitany agence hoe tena mikarama be mibano amen ianao tena mikarama be amin'arameran'i Jesosy amen raha voadireny lasa triny hoe tsy mihinana hoe Andriamanitra afaka hitanao amin'ny toerana zay misy anao io zay dia izy rehefa manao an'izay anao lasa mandeha amin'ny tsy fahamarinana dia rehefa tsy mandeha amin'ny tsy fahamarinana ahitsiky ny devoly ianao amin'ireny zavatra iny ahitsiky ny devoly ianao satria ianao ary tsy mandeha araka le vérité de Dieu mais zany devoly fotsiny dia tapaka le bénédiction tokony azonao mandehana tokony amin'ny fahamarinana tanteraka amin'ny intégrité totale ka amin'ny justice totale rehefa ka miaraka amin'Andriamanitra tsy ohatran'ny olona hoa ohatran'izao tontolo zao ty fiainanao ty tsy ohatran'ny olona fomba sakatra ny saina afaka n'Andriamanitra hitahinanao ianao ve mino fa misy mandodona mbaravaranao dia misy ohatra misy olona tonga dia mitondra sakina feno vola ty ho anao ianao ve mihinana zany misy miaina zany misy tonga avy aminao araka izay inonao amin'arameran'i Jesosy amen amen tsy hoe fitiavam-bola le izy fa tiako volena aminao le principe na prospérité hoe ton Dieu peut tout faire fa za mitanondrinondrika na mitolokoloka amin'ny situation zay hitanao isan'andro hoe to tsy miova mihitsy ty zavatra ty za mitena fa mampatsy miova an'io dia fisainanao mampatsy miova an'io situation io dia fisainanao fa rehefa miova amin'ny sainanao dia miova amin'ny fiainanao alleluia tenenina akaikinao rehefa miova amin'ny sainanao dia miova amin'ny fiainanao amen ny olona mahantra tompoko dia mahantra izy voalohany indrindra ny amin'ny fisainany efa averiko aminareo foana ty rehefa mahantra amin'ny fisainanao dia lasa mahantra amin'ny fiainanao sy ny attitude sy ny comportementnareo manontolo satria fisainanao miregira ny attitude anao fa rehefa manan-karena ianao zay rehefa fantatra hoe izy ianao tsy mety raraka izany mihitsy ianao mandeha mbola mahita ary ianao ohatranao situation anao androany fantatrao fa afaka io rapitso amen zay le attitude tokony ananany zay amen tenenina akaikinao any amin'ny résultat tsika miona hoe tsy maintsy tahina hoe amen za mahita izy vavolombelona be amin'ny fiainantsika sy raha avy anatin'izany amin'ny arameran'i Jesosy amen alleluia tsy maintsy misy ny prospérité satria onction de prospérité école de prospérité tsy maintsy misy raisy ny anjaranao amin'ny arameran'i Jesosy amen ary voatahiry zany amin'ny arameran'i Jesosy amen eny mbavanao ny vavolombelona miana alleluia amen eny mbavanao amin'ny vavolombelona amin'ny arameran'i Jesosy amen alleluia ka zay le izy miaraka amin'Andriamanitra tsara Andriamanitra hoe mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra hoe resindray baibolitsika na miresaka hoe fitahina hoy izy amin'ny teo hoe tsy fitahina rehetra ny avy amin'Andriamanitra misy fitahina ty avy amin'ny devoly ary tena maninona resaka hoe tena confort tena manandratra mihitsy ny devoly donc itsika jery exemple anankiray hoe acte chapitre 16 verset 16 acte chapitre 16 verset 16 asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fa enina ambin'ny folo toko fahaenina ambin'ny folo acte chapitre 16 verset 16 ao tsika amin'ny anarameran'i Jesosy verset 16 aloha et il arriva comme nous allions à la prière d'une certaine jeune fille qui avait un esprit de divination qui procurait un grand profit à ses maîtres en disant la bonne aventure fait à notre rencontre. Amen. Le verset 19. Mais lorsque ses maîtres virent que l'espérance de leur gain était partie, ils attrapèrent Paul et Silas et les traînèrent sur la place du marché devant les dirigeants. Amen. YouTube quoi? De fitahina avy amin'ny devoly io. Zareo tsara fa nisy profit ozy izy azon'ilay mpanjaka tamin'ilay vehivavy zay nanana esprit de divination. Ka zay ny tena antsika hoe tandremy tsara ny fitahina hoe sao dia fitahina avy amin'ny Jehovah ty fa fitahina avy amin'ny Jehovah tsy fitahina avy amin'ny Jehovah zany discerne tsara hoe fitahina vaizy ty fitana azoko ty. Zay ny mila fatantsika tsy zay zavatra zay. Fa za miteny aminao fa tena misy mihitsy gentlisy
tsy mivavaka izy tena marina izy resaka confort tena misy zany ary misy moa ndraiky hoe pacte miaraka amin'ny satana fa maninona moa afaka mamea zany satana satria efa nomena azy izy ny fahefan'ilay legeny tamin'ny Adama izay nataontsika zao tamin'ny fanombohana teo na tamin'ny maly izy sady pisona le hoe le autorité nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva lasa legeny tany amin'ny satana rehefa ny désobéir Adama sy Eva n'Andriamanitra dia zay mba tonga ny satana hoe prince de ce monde haintsika mila mamaly an'izay zay mba tonga ny satana prince de ce monde satria le domination sy autorité menany Adama men'Andriamanitra ny Adama lasa nomeny Adama sy Eva satana rehefa ny désobéir n'Andriamanitra izy zay mba tonga n'Andriamanitra ny tena anatin'ny ten'Andriamanitra hoe satana prince de ce monde ka misy tokony fitahina avy amin'ny devoly dia zay mba tonga satana koa rehefa nitantehan'i Jesosy tao Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 4 ozy izy matsaon'i Jesosy raha miainkoaka ozy ianao eto anatrehako dia meko anao zao fanjakana sy zavatra rehetra zao misy mihitsy misy ny fitahina avy amin'ny satana ka zao nefa mampalahelo reny olona reny ny olona reny mireare mihitsy zay tsy mivavaka nefa zay tahina jereo ny volanay jereo ny asanay ozy izy Andriamanitra hoe tena aza maniry ozy izy fa ny fiafiaran'olona reny dia tena mampalahelo mihitsy tena tonga dia aringan'Andriamanitra raim-pimasy satria mieboebo reny hoe miery sy tanjako no nazokany reny hoe fahaizako no fahalalako fanao ny orgueil tena zavatra grave be mihitsy tena zavatra grave ary alan'Andriamanitra mihitsy resaka orgueil na tonga sitrin'ny satana dia orgueil tandre mihitsy ianao miorgueil nitanjako ny fahaizako ny volako ohatran'izany rehefa manao hoe volako ny tena tafita n'ity business ity no fahaizako na ny connaissanceko ava mbola zay zao nao anatinao dia tena zay anao mbola mireare foanao tsy miankina amin'Andriamanitra ianao mbola ianao ny tenanao foana fa tsy avy amin'Andriamanitra nefa izy ny tenan'Andriamanitra hoe celui qui s'élève ozy izy sera abaissé ianao zany tôt ou tard ianao tsy maintsy michute anao raha mbola manana orgueil amin'ny fiainanao manana foana fanatrehetena hoe fahasoavan'Andriamanitra matozo ao amen teneny akaikinao hoe fahasoavan'Andriamanitra hoe matozo ao anao amen mianana amin'izany grâce divine zany mianaza amin'izany grâce divine zany dia rao foana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ozy mpanompon'Andriamanitra na dia chocolat anankiray ozy izy dia hisoraka an'Andriamanitra ianao aza miandry mihitsy rehefa azo trano be vao hisotra fa amin'ny studio zay anananao io dia matoky anao fa rehefa matoky amin'ny studio anao amin'ny anaran'i Jesosy apart teo mamisy men'Andriamanitra anao alleluia fa zay studio kely ty foana 15 mètres carré tsy ampy ny 10 mianaka maninona sitao aloha zay men'Andriamanitra aminao alleluia zay le tena zay le toe-pohana prospérité zay monomonina foana ianao amin'izay zavatra mbola tsy anananao fa rehefa miamakasitraka ianao amin'ny zavatra nananao mihoatra lavitra zay eritreretinao no men'Andriamanitra aminao amen mihoatra lavitra zay eritreretinao no afaka men'Andriamanitra aminao fa derao sy ankalazao arasaon'Andriamanitra fidèle amin'ny studio anao hôtely mihitsy men'Andriamanitra aminao rehefa manapaka ianao amen ary mihoatra an'ireny chaîne de il Paris Hilton ireny mihitsy men'Andriamanitra anao izy ireny anaran'ireny Jesosy amen ahoana moa tsy vitan'Andriamanitra ny vitan'izany fa mila misokatra amin'ny masom-panahintsika mila misokatra mila zay fotsiny dia rao ankalazao falia foana mandrakariva falia mandrakariva ao amin'ny tompo zay fa zay sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy tianao fantatra inona sitrapon'Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra afahaveriko aminareo foana ity misaora amin'ny zavatra rehetra na mizy ananana mizany zavatra tsy ananana misaora ankalazao dia rao foana fa zay toe-po zay miactive ny intervention divine zay fadio mihitsy murmure furfure amin'ny fiainanao fadio mihitsy monomonina amin'ny fiainanao fadio mihitsy miteniteny foana amin'Andriamanitra hoe tsy hitanao ve Andriamanitra ty fiainako ty oviana ihany ary za vao mba iovo tsy maintsy miovy io amin'ny anaran'erin Jesosy satria Andriamanitra tianao amen alleluia ka fitahina tena fitahina dia avy amin'Andriamanitra amen ary fitahina avy amin'Andriamanitra mitondra paix tena mitondra paix dia efa nitetareko aminareo ty le olona manao seloto reny le olona manao euro million reny rehefa nanao enquête ny mpanao statistique dia plus ny zareo nahazo gain plus ny tombo be dia be ny souci an'ireny olona reny tena zany zavatra tena mahavariana mihitsy reny olona reny zany mihevitra hoe andolo mba atao tena kely sao dia mba millionnaire tena ilamina amin'izay zany rehefa azo ola be fa ino ozy nareo mitranga tombo ny dépression tombo ny aretina tondra ny stress tondra ny souci tondra ny olona satria maninona zay le fitahina mitondra chagrin araka ny tenin'Andriamanitra tsy fitahina avy amin'Andriamanitra fa fitahina avy amin'ny satana tonga dia zay fotsiny dia lasa mitondra chagrin le izy mieritreritra ianao hoe so dia atsy anandray ny avaka hoe meazao zany zao dia efa souci daholo hoe tsy maintsy menandray fianakaviana vidy ianao dia so dia potika andray ty zavatra ty so dia misy mangalitra zao tanao zany rehetrarehetra dia lasa manino mitondra problème sy ady tsainao anatinao dia lasa tonga amin'izay le ino chagrin amin'ny fiainanao no zany tena lasa souci le izy
fa Andriamanitra rehefa nomame fitahinanao tena relax sy peace be foana ny fiainanao, tena tsara be le izy. Miresaka kely entre parenthèse kely tandreny zao tsika mbola manao an'ireny jeu de hasard reny a. Sitrapon'Andriamanitra ny euro million, ny PMU, ny Celoto, ny 636, Blackjack, ny casino. Sitrapon'Andriamanitra ny zavatra reny a. Tout reny jeu de hasard reny. Tsy sitrapon'Andriamanitra tandreny tsika mbola manao an'ireny zavatra reny. Zavatra avy amin'ny devoly, tsy reny ke zavatra fitaka avy amin'ny devoly. Ny olona rehefa manao an'ireny a, andao aloha mba tantena ihany sao dia mba millionnaire rapitsy. Déjà, tenter c'est pas un vocabulaire approprié. Tandreny mbola miteny zany tenter zany. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe c'est pas Dieu qui te tente, Satana mitenter anao. Fa dio zany vocabulaire tenter zany manomboka zao. Alao aloha tantena ihany sao dia mba mipoaka ty mba millionnaire rapitsy. Dia iny ianao mamatsy sao na PMU. Française des œufs, iny tena jerena iny ny enquête française des œufs ny chiffre d'affaires 10 milliards d'euros. Grave ety amin'ireny jeu de hasard reny tompoko. Ny olona tia mame vola mame 2-0, mame 10-0 atraka. Fa nefa tsy mahazo mihitsy reny. Mody asiny fotsiny dia indray ray. Par misy haiko hoe ticket firy a, mody dia tena misy tokoa zany le izy marina. Fa fitaka avy amin'ny devoly daholo tompoko reny jeu de hasard reny. Ny volanao fotsiny lany ao anatin'ireny zavatra reny. Kikisa Satana amin'ireny fotsiny ao a, fa tsisy prospérité mihitsy azonao anatin'ireny zavatra reny. Ka rehefa mahafantatra mahita olona tsika, mahafantatra manao an'ireny tonga tena miala, dia tena hoe fitahiana avy aminao dia avy amin'Andriamanitra hoe amen. Rehefa ataonao a Jesosy, rehefa fataonao Jesosy a, izy mikarakara amin'ny fiainanao ray manontolo, momba renao ray manontolo mihitsy amin'ny anarany Jesosy. Amen. Resaka fitahiana koa, resaka fitahiana secret de prospérité hafa, dia ianao mitaha ny hafa. Amen. Fitahiana ho an'ny hafa. Za dia natao fitahiana ho an'ny hafa hoe amen. Zay no tonga n'Andriamanitra teny tamin'ny Abrahama hoe ianao izy ataoko fitahiana ho an'ny firenena maro. Dia zay jereo tsara fa mifanaraka tamin'ny fitarihana teo a, mahavoantsika indray égoïste sy tia tena, dia tsika vatantsika ihany mijery tsika, fa tsy mijery mihitsy tsika ilay manodidina tsika. Raha vao ohatrizay ianao a, tena bloqué foana amin'ny prospérité anao. Raha Jesosy nge nijery ny tenina tsy nidina tany mihazo fijaliana, tsy nidina tavany an-danitra mihitsy izy. Oui, raha tia teny zao inona koa raha ikan'ireo olona eo izy, aleoko mipetraka ho soa aty an-danitra aty. Fa tsy nanana an'izay fomba fisainana izay izy, fa tiky ny olona izy hitahan'ny olona dia hidina mihitsy hamonjy ny olona. Ianao nataonao tahina dia natao koa anao hitahan'ny hafa izay. Dia mety mitenao paster, za tsy manana fa mbola tapaka be. Tena hoe kaikanao asoro izany vocabulaire tapaka izany, fa androany tsy tapaka intsony fa fena anao androany anaran'i Jesosy. Tadio tsara fa misy zavatra foana afaka omenao. Amen. Tsy voatery vola ilay izy, misy fahasoavana. Alleluia, jereo mifanaraka tsara amin'ilay fitarihana teo. Zarazarana samahafa fameza-pahasoavana, misy fahasoavana anao fa tsy ananany hafa. Atolory azy, anampio ny hafa. Miampio ny hafa zay ilay izy, zay nge le partage. Zay le partage zay. Atolory ny hafa fahasoavanao, fa misy zavatra anananao tsy ananany hafa. Zay anananao dia omenao an'ny hafa. Amen. Mandainga zany olona tsy miteny za tsy manana fahasoavana, mandainga zany. Tsy maintsy misy fahasoavana apetraka ny olona tsirairay avy, fa ianao tsy mety mamay an'ilay tsy midélivrer an'ilay izy ho an'ny hafa, dia zay mahatonga tsy propère anao indraindray izy. Mahafinaritra be zao tsika mifampanafy, misy zavatra olona manampy trano ohatrany zany zao izy, dia rehefa hitan'Andriamanitra dia mitahantsika Andriamanitra, satria maniny miaintsika anatin'ilay prospérité divine amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Abrahama olona tena zay tsara Abrahama rehefa mamaky tantaran'i Abrahama, fa tena Abrahama tena tsy nagaga raha tena olona nahomby. Abrahama tena tompo nanampy ny hafa foana izy, tena nanampy ny hafa foana izy, tsy nijery an'ny personne izy fa nataony foana nitahiny ny hafa. Amen. Izy zany tsy miteny hoe za nanitahin'Andriamanitra be, manana omby sy kisoa be dia be, dia ho anareny izy fa nizarainy foana ilay izy, zarainy tamin'ny mpanompony, zarainy tamin'ny loto, zarainy tamin'izay olona niara-dia taminy, dia niny vao mainky nampitombon'Andriamanitra ilay izy. Amen. Tandremy koa ny fakaidiana sy ny radinité. Zay koa tena principe tsy izy mihitsy. Ny fakaidiana mahihatra. Radin zany tena tsy sitrapon'Andriamanitra, vao mainka ianao radin, vao mainka ianao tena tsy tahina. Tena grave zany. Fa matoa ianao mamea, vao mainka ianao tahina, satria il y a plus de joie à donner qu'à recevoir zany tenin'Andriamanitra. Secret de prospérité anankiray te ahomby ianareo manana foana an'izay fafazay. Donne. À ton prochain, donne, sauter le voule, aide, fanampiana amin'ny zavatra rehetra, fahasoavana, zarao. Aza mihitsy hoe tazomiko anaty na hoe hoaniko ty fa za tsy tahizara mihitsy fa za te ho tahina. Raha zay principe zao nampianao dia tsy tahina mihitsy ianao. Fa donne ce que tu as, satria misy zavatra napetraka Andriamanitra ao atinao dia tia ilay izy mizaraina mihafa. Zay nge mampamihafa Andriamanitra zany tena fitiavany fa ny devoly égoïste. Devoly égoïste ary zao topoka tia teny. Sy ny intérêt ihany ny tedaviny fa rehefa tsy hitan'izay intérêt ihany dia tsy ilainy ianao.
nefa amin'Andriamanitra tena tsy izany mifalohana amin'ny zavatra rehetra tsika zao misy fanampiana hoe tonton Mikaël zao ohatra hoe manamboatra trano dia hoany daholo tsika manamboatra trano zany principe zany tena tian'Andriamanitra zany fa tsy hoe avelany fotsiny izy dia andana monsieur Debre fa anjaranao zany tranonao fa ianao koa te hividy crédit amin'io tonton Mikaël naohatry zany le izy fa mila fanohanana izy mba mangataka aina izy dia manolontsika mitanina mba nampiazy tsy hoe izy fa nizaniza koa teneno teneno izy koa ndraindray tsy fa tsika tsy mitena inona zavatra pina fa ho avy zay amen hoy zao mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsika serviteur tianareo fa marana koa azy tiako principe de prospérité farany dia marana azy anaran'i Jesosy raha te omby ianao amin'ny fiainana dia manana toepo de serviteur mpanompon'Andriamanitra io miteny antsika foana hoe jereo vao maso androany tsy edoka fa izy pasteur fa jerevy ny zavatra ataony manao antony izy manao antony manao entana jerevy tsara satria anaty service sika tsy hoe tsy tokony hanao an'izany izy fa mame exemple mihitsy zany hoe tokony hanao an'izay zavatra itsika rehetra raha te hitombo anatiny hoe prospérité Jesosy nge il n'est pas venu pour être servi fa il est venu pour servir les autres dia zay mpanompon'Andriamanitra miteny rehefa manao zavatra tsika dia miaraka aminao zavatra rehetra fa tsy mipetraka ambony seza fotsiny miandry zavatra secret ana prospérité anankiray tomboka dia ny service ary no tsara ty zavatra ty raha tianao tombo ny onction anatinao mila manao service ianao zay mba tonga an' Jesosy miteny manasa tongotra izy amen manasa tongotra zany hoe atao tsintsinina mihitsy zany satria zay no te-pony ray dia mizara zany tsy miteny hoe za Jesosy za tena mpanapaka be raha tena izy tokony tena jaina mihitsy Jesosy fa Jesosy name exemple hoe zao fananareo izy izy mila mifanasa tongotra nareo izy izy ka zany nampianarina antsika foana rehefa misy zavatra atao tonga dia miaraka manao foana zany nampianarina mpanompon'Andriamanitra antsika miaraka manao zavatra miaraka mampirina enta miaraka mirange zavatra mame exemple an'le izy satria ao anatin'ny toepo iny toepon'i Jesosy mihitsy le izy dia rehefa tsara fa ny olona anatin'ny baiboly zay naomby olona serviteur daholo fa tsy nisy hoe olona tompona daholo tery amin'ny seza tery izany hoe eny amin'ny seza dia eny amin'ny trône dia tonga fotsiny non olona serviteur David serviteur Josué serviteur mpanasa tana Mosesy mihitsy ary iny dia reny miaritra tena mihitsy zany tena service zany iny service ny toe-po manamboatra anao iny mampananao milité hoe zavatra tsinitsinina tsy ravikin'inona ianao fa olona tena mahomby fa mba tsy hahidiran'le izy le orgueil mba tsy hidiran'le izy orgueil mampatonga anao manana zay toe-pona humilité servitude zay aminareo Jesosy anany zay zavatra zay manomboka androany manaova ianao zay service zay foana any amin'ny toerana zay misy anao servena any am-piasana aza miandry foana hoe aza zay ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra ampianarina antsika foana aza miandry tenena baikona foana fa tonga dia misy zavatra hitanao tonga dia aprimy miadina dia aprimy amen zay ny tiako tenenina ohatra fa malika kely izy hainao tiako tenenina amen manana zay toe-po zay na any am-piasana ianao mety lirakrana foana any am-piasana mety le larbin de service zany olona domestique manao rahana manao tâche ingrate foana ataovy le izy fa mahatsara ny toe-ponao zany tena hoe ataovy le izy fa mahatsara ny toe-po zany hoe voamboatra tsara ny toe-pona serviteur anao anatin'izay fa tianao fantatra fa iny larbin de service iny any tonga chef de service atao alleloia ka ianao mety hatramin'izay ianao na ilikilika otratra mardoker fa mardoker na ilikilika tsy maintsy tonga ihany promotion tsy maintsy mpanakana atao isus izy toloka miaraven'i Jesosy fa raha na ilika ianao tany am-piasana hatramin'izay mety tsy tonga mihitsy le promotion androany votsory atao fanatrehan'Andriamanitra zany ary mitanga amin'izay le promotion anao raisy zany amin'aramen'i Jesosy amen teatsika amin'Andriamanitra alleloia ianao le mardoker androany alleloia amen tsika tonga dia mitsangana be asa betsika fa mitsangana ao anatin'ity hiran'ity tsika j'ai la vie de Dieu en moi hiran'ny pasteur Mamadou tena soyez concentré tsara efa misy izy io c'est sa nature c'est sa capacité ao tsika j'ai la foi de Dieu en moi j'ai la vie de Dieu en moi j'ai la vie de Dieu en moi j'ai la vie sa nature et sa capacité j'ai la vie de Dieu en moi j'ai la vie de Dieu en moi j'ai la vie de Dieu en moi j'ai sa vie sa nature et sa capacité j'ai la vie de Dieu en moi j'ai la foi de Dieu en moi j'ai la foi de Dieu en moi j'ai sa foi sa nature et sa capacité j'ai la foi de Dieu en moi
L'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit impur le somme. L'Esprit de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis en route. En Canaan, amen. Je suis en route. En Canaan, la sauce. Je suis en route. En Canaan. Je suis en route. Par Dieu, je suis en route. Attends, oui. Je suis en route. En Canaan. Je suis en route. En Canaan. Je suis en route. En Canaan. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu viens pas, ne me retiens pas. Si tu viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. je suis en route. En Canaan, je suis en route. En Canaan, manana buren, manana anjulino. En Canaan, je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, Ne me retiens pas. Si tu viens pas, ne me retiens pas. Si tu viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Alléluia. la joie du Seigneur Et ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Allez, Si tu veux cette joie, il te faut danser. Alléluia. Si tu veux cette joie, il te faut danser. Crier, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur Et ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il te faut crier. Alléluia. Si tu veux cette joie, il te faut crier. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur Et ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. libéré, Je suis libéré, libéré, oui, de la victoire, libéré, du pouvoir de son péché, par Jésus-Christ m'a vraiment libéré, libéré. Il m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré, du pouvoir de son pouvoir, par Jésus-Christ m'a vraiment libéré. libéré. La joie du Seigneur Et ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il te faut louer. Il te faut louer, tes rangs, tes sauces. Il te faut louer, la joie du Seigneur est ma force. La joie Du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur Et ma force, la
Alléluia. Tiens, Seigneur. Amen, amen. Nyomra Jusen video nga po na? Huwag kasi yan.